Tompolasy tombovavy anterina ny araba mampirarintso antsika mianakavy izay velona trapamonjena indray amin'ity andro vaovao ity zoma 5 septambra 2024 soratsika lainary noho ny fitantanana sy ny fitahinika tonga atsika hiaraka ito amin'ny miara-manonja ito amin'ny MPS ny radio Mada amin'izao andro izao. Isoratsika ihany koa ny teknisianina izay mikarakara ny teknika na ny eto amin'ny Foibe na ny any amin'ny radio Mada na ny miparitaka manerana ny nosy ary ianao izay manaraka ny fandarana dia tolorana ny fisaorana mitafitafy satria tena midika ho fitiavan-tanindrazana zany, midika ho fametrahana amin'ny toerana ambony dia ambony an'ity firenena malagasy mahasaro-piarotsika malagasy ity. Ny fandehan'ny fandarantsika moa zany dia eo famakafakana sy ny fanolorana ny fanadiadiana maro samihafa manoloana zao toetra ara-pirenena izay miazakazaka mafy de mafy izao. Eo ny namana fanira zafy manantany fa eo ihany koa député anankiroa mirijarijà be dia eo zany ny solombavambahoaka Fendra Lambomanana izay voafita amin'ny alalany Tiko Madagasikara tao amin'ny boriboritany fahatelo dia eo ihany koa ny solombavambahoaka Madagasikara voafita amin'ny alalany Tiko Madagasikara tao amin'ny boriboritany fahaenina ny député Todso Andriamampandry tonga dia miara-miditra eto amin'ny plateau izy ireo miaraka namana fanira zafy manantany izany. Somary hovatsika kely ny style amin'ny fanombohan'ny fandarana fa misy aloha zany ny hira izay atolotra antsika mianakavy iny io hira io Madagasikara tanindrazanay hira amin'ny mahery fo izy io tany amin'ny 770 kanefa dia milaza ihany koa ny zava-misy amin'izao fotoana izao zany satria dia mitolona ny malagasy amin'izao fotoana izao, mitolona ao anatin'ny tolona tsara mihitsy, tsy manaiky ny zavatra tsy mety, tsy manaiky ny fanitsakitsahana lalàna, tsy manaiky néocolonialisme, tsy manaiky zavatra be dia be ka dia ho alefantsika izay hira izay. Izy io moa zany dia hoe hira amin'ny mahery fo, sanganasany Jacques Ema raha mefy tsona ihany koa zany hira zany hoe les guerriers au cœur fort. Dia hoarahantsika izay hira zay vita zay dia miditra avy hatrany ireo député anankiroa araka ny nambarantsika teo ndao ary. It's a
Tompolasy tompovavy ho anao mpanaraka ny fandarina miara-manonja amin'ny fahitalavitra sy ny onjam-peo ny MBS ary ihany koa ny onjam-peon'ny radio Mada dia ampitsikitsikina no hirosona ny sambaravarantsika, hirosona ihany koa any amin'izay toerana rehetra andraisantsika mivatana ity fandaran'ity amin'izao zoma fa 5 ny volana septambra 2020 sy 2020 izao. Miavaka ny fandarina satria dia solombamboaka amin'ny rahalahy no hiara hiditra ao anatin'ity fandarantsika androany ity satria tsika moa mahalala mahafantatra ary tsy atoro ny zava-misy hatrehan'ny firenena amin'izao fotoana izao fa dia miaina ny onja ny rivotry ny krizy ny firenena amin'izao fotoana izao zay vokatry ny fanonganam-panjakana amin'ny androm-panjakana zay misy eto Madagasikara ankehitriny ary vokatry ny fisisihana te hirotsako hofidiana ho an'ireo tsy mizaka ny zoam-pirenena malagasy itsony amin'izao fotoana izao. Manao ny ezaka rehetra manazava ny toe-java-misy eo amin'ny sehatresam-pirenena amin'ny sehatra nasionaly ireo vondrona kandida zay arabaina ny kandida lalaina ara-tsirahonana fa efa tafiditra ao anatin'izay vondrony kandida izay 12 amin'ny 13 zany ireo kandida mivondrona tsy manaiky amin'izao zava-misy eto amin'ny firenena izao indrindra hakatoky ny fifidianana zay fandikan-dalàna bevava ataony ny mpiaro ny lalam-pandrenona ary izay fanongana mpanjakana amin'ny androm-panjakana izay. Ny fandarantsika moa mazava ho azy efa niresaka teo hoe solombamboaka amin'ny rahalahy dia hiaraka amintsika ny solombamboaka feno rahalambomanana voafidy teny amin'ny boriboritany fahatelo ary ny solombamboaka Tojoa Andriamampandry voafidy teny amin'ny boriboritany fahaenina. Izy mirahalahy zany no tonga dia hiaraka ao anatin'izao plateau izao satria dia ilaina ny miresaka ny raharaham-pirenena ary ilaina ihany koa ny manazava amin'izay tsara ho fantatry ny vahoaka malagasy satria isa tsegondra, isa minitra, isan'ora dia miova ataoko hoe daonina zany any zava-misy eto amin'ny firenena satria mifarimbona daholo ny ankolafy-kely rehetra amin'izao fotoana izao izay mahatsiaro ny asarobidiny zany fiandrianam-pirenena sy ny fahafahany Madagasikara izany. Efa nitondra n'ireo karazana fanambarana zahay omaly goavana tamin'ireny ny avy amin'ny andromaso FFKM, goavana tamin'ireny ihany koa ny société civile misy 30 be zao ny avy amin'ny lalaina ara-tsirahonana ihany koa efa mivakitsika teo ny RMDM ihany koa efa nentintsika omaly ny CCS efa lasa aloha nandray zavatra izao zavatra reo tahaka ny hoe famadihana tanindrazana mihitsy haute trahison hoy ny CCS ary tsy azo akena izany hoe tsy malagasy zany no hitatana any Madagasikara ary nanao antso avo de avo zany. Amin'ity androany ity moa zany ndeha hizara vaovao iantsika fa anao fitokonana adiny ray eo zany ny syndicat ny mpiasa ministera mivola manomboka amin'ny 12 any ho any raha tratrantsika atao anatin'ny fandarina dia alefantsika eto zany ny fanambarana sy ny fionana maro samihafa mandehabe amin'izao fotoana izao fa aloalohantsika tonga dia hiarabe avy hatrany satria efa liana de liana isika rehetra na eto atoerana na any ampitan-dranomasina dia miaraba antsika rehetra tompoko. Député Feno Rahalambomanana Tody Soamantsary eto amin'ny plateau tsika mafanafana ny toe-draharaha zay no antony ivanianana hitondrana ny fanioan-kevitra. Miaraba sady tonga soa ihany koa député Feno. Misaotra namana faniry eto am-panombohana dia mamela ianao hiarahaba ny vahoaka malagasy tsy akanavaka ary mba hikopatanana kely ho an'ireo vahoaka amin'ny boriboritany fahatelo koa amin'ity anio ity satria marina tokoa fa elaela tsy teto amin'ity plateau anao ity ka dia izay no dondrako ny teny farabana ho antsika rehetra. Ny zoma moa efa fantatsika fa député Tojoa Andriamampandry na ny député Randrena Aristosy zay mitondra ny teny fialatsiny ihany koa zany satria io zany le hoe mpirahalahy mizara dianomby zarazarain'ny andraikitra sy ny adidy ho an'ity tanindrazana ity de miasa ny daholo ny ekipantsika rehetra ny solombavambahoaka ny birao politika ny antokotiky Madagasikara reo avy amin'ny team mazokiny reo sehatra maro samihafa zay ahitana ny olom-bafidin'ny antoko zany satria raharaham-pirenena goavana no hatrena amin'izao fotoana izao. Député Tojoa miaraka amintsika eto indray zany ho an'ny mahazatra antsika rehefa zoma. Miaraba député. Miarabanao faniry, miaraba ny honorable Feno
ary miarabany teknisiana ihany ko atao amin'ny MPS ary indrindra nareo vaoka malagasy rehetra zay manaraka tsy tapaka ny miara-manonja ary mibetsaka me maro foana no manaraka ny miara-manonja ary akafaliana zany no iarabanantsika ary eto dia taknika mahazatra ara-painaka manokana nareo zay manana tsingeritaona naterahana an'io de mirary soa sy fahasalamana ho anareo de ho tahin'ny tompony iananareo rehetra ao anatin'izay eo koa dia tately mambaoana ny fiainana misy reny namatsika avatsika zay anotomandra reny koa dia mankaheriny izy reny zany isika eto amin'ny miara-manonja ary anisany zany zany de misy namana akaika ao Ambatolampy ao Ambomanarinao Dato Davida zay namony ny aina izy maty dia mankahery ny fianakaviana manontolo ny zanany ny zavikelyntsika eto amin'ny miara-manonja ary ny tenako manokana sy ny mpiara-miasa io koa dia tsy atsika ihany koa eto amin'ny miara-manonja no miondrika ampanajana ary mankahery ny fianakaviana dika manontolo ny prime ministre teo aloha zay narevina tamin'ity herinandro ity tantely Andrianarivo marina fa na de tsy mitovy azany ny loko politika dia nanana anjara brikiny zany olona zany teto amin'ny tany sy ny firenena ary nanany na izy azy ko dia miombina alahelo amin'izany fianakaviana zany tokoa isika eo ihany ko zany ny sénateur Rakotovavasa Olivier zay narevina ihany koa tamin'ity herinandro ity dia miara-miombina alahelo amin'ny fianakaviany kamanontolo isika eto amin'ny miara-manonja ary misomba miboboaka rehetra koa zany ny team dia miara-miombina alahelo amin'izany rahalahintsika zay nodomandry izany ary tahaka ny kamazatra ny amiavana azy dia kokoa ho an'ny voaka malagasy rehetra ary kokoa ho an'ny mponina Ambomanarina manokana zay navoafidiny tena kokoa manokana ho an'ny docteur Priska zay tena mahafinaritra ary tena tsara tarehy izy ary tena miasa be mihitsy izy iny de kokoa manokana ho anao ranabavy dia mirary soanao amin'ny asa zay ataonao dia kokoa ho anareo rehetra zay any Andilambato any dia mirary soa anareo eo mpipanarana tsy tapaka ny miara-manonja eny ary anomboantsika azy satria isika moa efa zatra ny aminy hoe rehefa mba misy trangan-javatra asa maro samihafa ataon'ireny solombavam-boaka reny araky ny fangatan'ireo mpahazo tombo ny mpisitraka izany dia anokanantsika amin'ny nitra vitsy mba ho tanteritsika amin'ny fandarana satria mbola lava ny fandarantsika ty ary resaka zavatra goavambe ho an'ny fiainan'ny firenentsika rehefa aveo ka anomboana azy boribory tamin'ny fahatelo député feno Rahalambomanana tsy nanadino ianao ho an'ireo kolonga malagasy tsy nanadino ihany ko ianao manoloana ny fahasairana ny ray aman-dreny amin'izao fotoan'izao alonga many vaovao teny amin'ny boribory tamin'ny fahatelo ny anomboana azy député feno misaotra faniry satria marina tokoa amin'izao fotoan'izao dia ao anatin'ny fampidirana an'ireo zanatsika any ampianarana ny ray aman-dreny na eo ary ny zavatra misy eto amin'ny tany sy ny firenena amin'izao fotoan'izao dia diditsika ray aman-dreny foana ny atafita ny zanatsika miezaka zay azo atao amasoany mavambahoaka mba hifametanana amin'ireny ray aman-dreny reny tsy lavorary fa zay kely ananana no atolotra ka de fifaliana mba navita sy nanao an'izay fifamezantanana amin'ny fampidirana amin'ny mpianatra zay teo ny fizarana ankizy scolaire eo koa izay tena mampalahelo fa ny satria eny anivon'ireny EPP sy CEG eto Madagasikara reny no lazaina fa 0 ariary ny vola ny fampidirana mpianatra tsy marina zany sa zao naniraka amin'ny mpiara-miasa amiko misy olona maromaro nandoha droit tany amin'ireny EPP CEG reny zay ilay fitantanana tsy mahomby eto amin'ny firenena resaka foana ny atao ary zavatra hafa no tenenina zavatra hafa natao ny tanana ka de zay ny ampahiresiko ny vahoaka ety ampanomboana an'izao fandarana zao hoe aza manahy andao hifametanana anovana zany zavatra tsy mety rehetra zany azo fantarina ve député hoe mpianatra firy zany no nisitraka izay fanomezana avy amin'ny député feno zay tatsoroka fidiran'ny mpianatra ny tratra loatra eto de 200 zay mba vita aloha ary ialana tsiny fa zay aloha no tratra ka de ezaka mba anao misy kokoa ao arinao eny ary député Todisandry Mampandry taky ny mahazatra moa ny asa sosialy fotorana ao amin'ny boribory tamin'ny fahaenina ihany ko
misy foana isan-kerinandro inona indray zany no azo ampitainany amin'izay hoe ezaky ny tatsoloka raha sosialy zay a miaraka ny député Tontsoa. ia zava-nisy indray ngamba dia misy indray a ny tena ny kianjany napasamborona eny Ambodro avara tetesana zany a nisy grand tournoi teny a hitantsika eo zany a nisy grande finale zany a dia anisany nanao match d'ouverture zany ny tena koa ny tena moa dia anisan'ny tena sportif mihitsy ary tena miosomovoka niaraka tamin'ny vahoaka tamin'ny tanora ary nafaty baolina ny tena koa tao anatin'izay nioraka ny olona ary nafinahitra ary vahoaka mara ary trany tendrombo ohatra dia feno vahoaka mba manarina manontolo anisy didisika avatra zay nanolotrana sy nanome voninahitra an'izany a dia tahaka mahazatra moa nanolotra omby mifanotenako zay eo amin'ny sary io ngamba vahoaka avy eo a de misy koa ondry ngeza be ho an'ny faharoa zany a nahazo daholo ary koa tamin'ny match d'ouverture dia nahazo ondry nahazo lelavola koa zany a ninandresy a tao anatin'izay zany no natao de mba ho fampirobona zany a ny fanatanjahantena ary anisany mbola verika any a anisany ahafahana manana saina matsilo a ny vatanana tomady dia zay zany ilaina ny fanatanjahantena mba hisin'ny firaisankina ny tanorany nambomanarina sy ny mponina ambomanarina ary navavy na lahy zany a dia manampy foana ny tenanay a ao anatin'izay tournoi zay atao zay fa hitatsika zao samy fiombona ny firaisankina ny mponina nambomanarina satria fatatsika tena sahirana ny mponina de sady fialamboly zany le izy a no fitazaina vatana ho an'ny mponina nambomanarina na tanora io a na vétéran na inona de ny tenako moa de sa mahazatra vao vitany baolina zay misy ny eny amin'ny olona dia miaraka eny amin'ny olona rehetrarehetra eny zany a miarabany olona ary miara misala amin'ny olona ary miara mitsikitsika eny rehetra eny zany a ny tenanay a ao anatin'izay ary eto de averika any ary misaotra ny député fifeny koa zay manao zavatra maro ary tsy zay roa lahy ihany fa ny député team rehetra dia manao zay vitany daholo zany reo député team reo na de tsy azy zany solombavamboaka reny manao asa sosialy sady amin'ny ataonay roa lahy sy ny député team reny a dia amin'ny maha-olom-pirenena de tsy maintsy mitondra ny anjara apriky zay ao anatin'izay ary ohatra anankiray koa zay omeko anareo zao a zay napita hafatra ny député ny boriboritany faharoa député Rastan zay manao mission am'izao fotaona zao a fa dia manentana mponina ny 12e arrondissement izy fa de efa mahazo manantona nareo eny amin'ny Brown eny Ambatoroka fa mizara mamay-pona izy masom-bolo zany a ho anareo zany a eo amin'ny 2e arrondissement zay manao vary atanety dia mahazo masom-bolo nareo a 5 kilo ka hatramin'ny 10 kilo a mamay-pona de mba manantona zany ianareo a any assistant parlementaire Yandry monsieur Yandry Bokos moa tena alalan'ny olona azy a ao Ambatoroka ao izy a zay tena miasa be mihitsy a monsieur Yandry a de manantona azy zany tsika de mba mitondra karapanondro zany a ny olona zay mila izay masom-boly a zay mamay-pona zay men'ny député Rastany sy ny mpiara-miasa am'izay a satria moa fatatsika fa de niasa famokarana ny tena zava-dehibe amin'ny matatsaha zany a de manampy a reo mponina boriboritany faharoa izy zay liana am'izany eo ihany koa zany a amin'ny mampamboly vavary azy zany dia misy zany vary ao Ambatoroka de manantona ny monsieur Yandry assistant parlementaire ikanareo zany a fa misy vary mora koa zany ao zay midiny mora amidin'ny député Rastan sy ny mpiara-miasa aminy ao a dia de mora zany a ny kapoakany vary a dia manasa atsika rehetra zany izy anao an'izany a anatona an'izany a ary rehefa vita moa zany dia ho velarina isaky ny distrika zany a zay fanampiana na masom-boly io na vary io ao anatin'izay ny dikan'izay zany ny fafaniry de tsy miravoravo tanana ny solombavamboaka team am'izao fotoana zao na iza manao daholo reo a na aizy io na aiza na eto Antananarivo renivohitra solombavamboaka na any Ambohidratrimo io na Valadrano io na Tsimondrano io na any amin'ny 4e arrondissement rehetra manao zay vitany daholo io na any Ambatondrazaka io na Parafalavolo io na Tsirabe io na iza dia miasa daholo reo député team reo ary manao zay tena hoe heriny rehetrarehetra manao zay asoa ny vahoaka ary tena mijoro iaro ny tanindrazana ary iaro ny vahoaka gao malagasy amin'ny akapobe eny ary tsy maintsy ny lalovantsika moa zany mba ho fantatr'ireo vahoaka misitraka izay
asa sosialy samihafa ho ataony solombavam-baoaka zay. Irositsika amin'ny zava-misy eto amin'ny firenena avy hatrany satria efa nambarako tamin'ny fampidirana teo zany solombavam-baoaka amin'ny rahalahy ny zava-misy atria amin'ny firenena amin'izao fotoan'izao. De atao hoe ao anatin'ny teteza mihitsy ve Madagasikara sa tsy ao anatin'ny teteza mihitsy satria misy ny fanonganam-panjakana amin'ny androm-panjakana zay nataony ny fitsarana momba ny lalam-panorenana nanaiky amin'izay hoe famondrana ny fahefana nakany amin'ny gouvernementa izay akoatry ny adevitra mandeha amin'izao fotoana izao de ny fantatsika mazava ho azy moa zany ny adevitra mandeha de ny tsy fanekenana ny firotsako fidiana Andriamatoa Andrajoelina zay tsy mahafeno ny fipetra amin'ny fizakan-jo pirenena malagasy alohan'ny teny hidirantsika ao anatin'ny adevitra rehetra zany amin'izao fotoana izao de averintsika aloha ty faneho-kevitra satria namaly ny adevitra rehetrarehetra zany omaly ny filohan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana Ngia Florent Rakotoarisoa namaly ny amin'ny hoe tsy anjara ny ACC no manadiady ny momba ny certificat de nationalité fa rehefa tonga ny antota taratasy dia validen'zareo zany rehefa feno izy izy ray zay faharoa de ny hoe nambara fa ara-dalàna ny famondrana fahefana nakany amin'ny gouvernement rehefa nandao izy ny filohan'ny antenimeran'olona mbola adevitra avy zany hoe inona le antom-pandavana satria ao anatin'ny constitution tsy miresaka renonciation mihitsy ny constitution fa na izy mirotsaka hofidiana na en cas d'empêchement nefa tsisy an'izay zava-misy eo anivon'ny antenimeran'olona ndo aloha enotsika vetivety ny fiarovatena fandroany zany tao anatin'izao adevitra zao natao ny filohan'ny ACC ny voalohany de teny amin'ny seny izy no ny teny nanazava ny antony ary faharoa indray dia voatery nanovalandresaka ho an'ny mpanao gazety de miverina amin'ny solombavam-baoaka amin'ny rahalahintsika satria mafany ty raharaha ty tao avy hatrany arafaly. Miazakazaka ny raharam-pirenena ankehitriny manao toivaka n'ireo fanambarana manameloka ny fanitsakitsahana lalam-panorenana eto amin'ny firenena nazokena mivaivay amin'izany ny HCC izy ireo izay tompon'andraikitra voalohany amin'ny fampiarana ny lalam-panorenana mialabala tsy te ho tompon'andraikitra ny HCC nambarany filohany ity androm-panjakana ity androany fa tsy misy coup d'état institutionnel zany eto amin'izao ara-dalàna ihany koa nanomezana ny fitantanana ny firenena ho an'ny gouvernementa rehefa nandany filohany antenimeran'olona aizao izy tompony misy coup d'état am'zany izy tompony efa nilaza fa zaho tsy hanao an'io efa tany reo candidat reo nanampitamby azy io miverena tany reo candidat manometsina ireo nilaza hoe nisy tsily ve nisy ambana ve natao azy tsy nisy de ina no lazany dia aty amin'ny fitsarana avy mirahalampandrena zany ny rihitra no alefa hoe miraitsykombakomba amin'ny fanonganam-panjakana tsy nisy ankoatra izay de nilazany tsy emitra ny fanapahan-kevy ny HCC ny amin'ny fionany amin'ireo candidat platsaka hofidiana rahampitso na misy andeha na tsy misy mandeha nafiry candidat mpifanina zany ho tonga ao io dia ho ataony ihany ny atao amin'ny Colbert Rapitso Maraina zay mba manasandreo ampanajana zahay ato amin'ny fitarana mandalam-panorenana inareo candidat anakifolo zay milaza fa tsy ho tonga eritrereto tsara zay nanatsika fividianana madio sy marina no tena ilaina ary ny Rapitsongy zavatra fanampiana anareo le izy fanazavana aminareo mikasika ny lalàna hoe ahoana ny fomba fitoriana aty amin'ny fitarana mandalam-panorenana tsy afa-miala amin'ny resaka fizakana zom-pirenen'ny filoha teo aloha ny HCC nanilika ny rihatra tany amin'ny fitsarana nefa izy ireo momba izany tsy anjarany fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny manadiady ny famarina ny certificat de nationalité any Andrajoelina ho izy ireo androany de mampametra-panontaniana ireo mpanarabaovao sy olom-pirenenany hoe iza no tokony antsoroka ilay fanadiadiana izany raha sanatria taratasy sandoka ohatra ny voapetraka eo anivon'ity androm-panjakana ity de tsy hisy amantaran'izany ve de ohatra antsika hoe iny zany ny sady fiarovatena no valibotana avy any amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana mikasika ity raharaha ty tao anatin'ny herinandro zany de indrony teny ny ACC le teny amin'ny seni ary ity zany valandresaka ho an'ny mpanao gazety ity député feno reny zany ny faneho-kevitry ny ACC ny vondrokely rehetra eto Madagasikara na ny candidat
pirotsakovidina na société civile na mpampianatra mpikaroka na ihany ko reo karazam-pikambanina maro samihafa na ihany koa ny vondrona toko tahaky ny RMDM na ny andro maso FFKM de samy milaza avokoa fa misy fanonganam-panjakana ary tsy fanarahan-dalàna zao zava-misy eto amin'ny firenena izao. Iny anefa mivaly teniny teo anivo ny ACC député Feno fahitanao avy hatrany zany sy ny lecture anao zava-misy mahakasika ity raharaha zay goavambeto Madagasikara ty. Faniry raha ny na tiana tsy tian'Andriamatoa Florent Rakotoarisy sy ireo membre ny ACC dia amin'izao fotoana izao dia coup d'état institutionnel aloha ny zava-misy eto amin'ny firenena. Na tiana tsy tiana. Aoka zava aloha zay satria na ny anton'izay dia raisiko fotsiny aloha Faniry mba andeha lavidavitra kely tsika tsy de tena ny zava-nitranga amin'ny masolo mavambahoaka tao amin'io Assemblée nationale io. Ary tadiditsika tsara ny député 500 dia ama président ny ACC azy dia tsy mba naka réflexion kely ve izy mieritreritra hoe ty olona ho apetraka eto ty efa tsy légitime tsony eo anivon'ny Assemblée nationale de mbola alefandray ny fahefana. Raha tadiditsika koa nandeha kely tsika tamin'ny andro ny Andriamatoa Floer Rajaonarimampianina ny ACC ange no nandama nafadiny 73 député nametraka ny prime ministre ankehitreo ary nanana zay pouvoir zay mihitsy ny ACC mba mijery hoe aiza ny rariny sy ny intsiny. Nisy pacte de responsabilité raha miforonina mihitsy ny tamin'ireny. Tena marina. Fa io moa zany efa fatatsika hoe iza ny filohan'ny ACC ankehitreo. Iny ajanokeo fa raha ny zavatra misy dia fialana ilana izy ny tanora no ataon'ny filohan'ny ACC ankehitreo. Za manokana amma olona lehibe an'androm-panjakana toy ireny no izy no mijery ny recevabilité ana document zany tokony anjarany misy olona manampahaizana firy ireo mpikambana ao amin'io ACC io de tsy mba manadiady araky ny tokony ho izy ve zay vao manaiky na manda ny firatsahako fidinana olona anankiray eo fa tonga de mipetraka foana le hoe misy olona omena tombony ao na de eritreretina raha hoe izay teneniny ireo firaisamonim-pirenena ny banque mondiale moa nametraka hoe ny niveau atsika malagasy ny akabetsany de eo amin'ny hoe T3 na de ataoko hoe ho an'ny niveau T3 izay apetraka zareo ara mandinika ny zava-misy eto amin'ny firenena ankehitrio Faniry de efa mazava ny zavatra tiany atongavana ary mino fa ny vahoaka malagasy mahalala ny zavatra tokony ho isy sy ny tokony tsy ho isy. Tsy mila mandeha lavitra be zany, tsy mila fahaizana, tsy mila manana BEPC akory de fa matsinjo ny zavatra tiana tongavana. Izay ny amin'iny raha ohatra ny hevitry député Feno zany ny amin'ny hoe fanamafisana ny amin'ny hoe misy endrikendrika fironana ihany lay fanapahan-kevitra nyraisin'ny ACC zany na de fa mahafantatra ary izy ireo ary zay tokoa adevitra mandeha amin'izao fotoana izao ndraindray izy de ohatry ny hoe fanaovana tsinitsinina n'le solombavam-bahoaka zay mpanaramaso ny asan'ny gouvernement de efa misy pejy telobe zao ny vakitsika teo tao anatin'le document momba ny fitsim-pahapitikisana nataon'le solombavam-bahoaka ny 7 décembre 2020 sy 2020 ary izy moa tsy niteny sy memena tamin'izay hoe tsy mahavita tsy mahefa ny asany le gouvernement amin'ny alalan'le prime ministre zay mitantana izany kanefa moa zany de hoe natsipy any am'ilay gouvernement miaraka amin'ny prime ministre le fitantanana n'le raharaha atreto tsy manana valo mazavitsika député Toditsoa Andriamampandrony hoe inona le antony nandava ny filohany anteny merandoholona azy lay fandraisana fahefana kanefa tsika de mahafantatra ihany koa fa nanam-pahavononana zany filohany ny anteny merandoholo zany ho alefatsika rehefa aveo moa zany fa niokeviny zany talohany zao fandavana fahefana zao fa ho an'ny député Toditsoa iny ny valitenin'ny ACC inona zany metotoy an'ity raharaha ty raha ohatra ka mbola miziriziry ny ACC na ny atelier androany ary hoe zirizireny nafiry ka ny candidat rehetra raha raiky ambe folo efa mitambatra asa candidat iza no avy eo député Toditsoa. Ya marina voalazany hoanao honorable Feno teo fa ny amaliko ny filohan'ny ACC aloha zany dia malahelo no milaza aminao fa no foana ny PNUD ny atelier zay iarahana amin'ny ACC sy ireo candidat rehetra satria tsy nanaiky amin'io tsony ny candidat
rehetra zany a eona aminareo ao amin'ny ACC. Ary maraidro koa no milaza aminao a ry filohan'ny ACC sy nareo amin'ny ACC sy nareo amin'ny fitondrana fa dia tsy hanampy vola tsy hanome vola ny Union Européenne amin'ny fanatotana ny bulletin unique zany a zay tao a any Afrique du Sud. Ary mbola miteny koa hoe malahelo no milaza aminareo fa midiny robinet zao resy lahatra ny communauté internationale nanatona nirahina tsara reo candidat rehetra zany a nakany am'ireo ambassadeur rehetra zany a de malala ny zava-misy ka de midiny robinet am'izao fotoana zao ary tsy hanampy anareo intsony ny comité international satria fanjakana tsy tandalana ny fanjakana misy am'izao fotoana zao. Ivirenako kely tamin'ny alatsinainy zay nanao itatera zosoro teny amin'ny CENI dia tao ny filohan'ny ACC zay tsy fanaorany ny tena izy satria dia afaka nametraka fanontaniana de ny joro moa izy tampoka tamikola izy hoe misy fanontaniana apetraka ny candidat aminao ka de aleonao mijoro ery de ny joro izy dia nalefa ny fanontaniana hoe ahoany ty fa nitsakitsahana ny lalam-panorenany ity olona efa tsy tokony ho candidat efa nangataka an'izay naturalisation zay efa nationalité frantsay izy dia mbola afaka nirotsaka ihany. Ny faharoan'izay koa dia ahoana ho resatsika aveo iny ny filohan'ny Sénat no tokony azo aloha ary voasoratra tsara zany ao anatina constitution vaky tompoko ny constitution article 46 article 52 dia mazava be mihitsy ny voasoratra ao ary efa namafitsitrika teto foana zany hoe ny filohan'ny Sénat no mandray zany chef d'état par intérim zany raha milatsaka ny filo amperinasa izy no mandray an'izany fa tsy misy hoe raha manday izy dia mena ny premier ministre sy ny gouvernement le izy obligation zany devoir tsy maintsy atao ary raha ohatra izy hoe ny premier ministre sy ny gouvernement atao collégial le izy no andray azy de anankitelo ihany na candidat le filohan'ny Sénat na izy candidat ho filoham-pirenena nga candidat izy aizy izy zay candidat ho filoham-pirenena ao ny faharoa na sanatra izy nisy fahafatesany iny izy mbola mirijaritsy ao anatin'izay ary ny fahatelo izy na izy voan'ny empêchement na naongan'ny sénateur izy iny izy sady tsy démission izy tsy tena ongana izy ka nahoana ndray ny olom-boatendry no nandray an'izany chef d'état par intérim zany io nge ao anaty lalàna zany ny olom-boafity nge no ambony no ny olom-boatendry fa izao zany dia sady manao tsinitsinina ny lalam-panorenana no manao tsonitsinina ny olom-boafidy ny fanjakana sy ny ACC am'izao fotoana zao izay mahatonga hoe ny filoham-pirenena ny filoha faratapony eto amin'ny tany sy ny firenena satria izy naninona voafidim-bahoaka ary ny filoha nge zao efa tsisy filoham-pirenena ntsony eto zay voafidy efa tsinitsiny izy efa nametra-pialana isa zany zao ny olombe no tokony hitantana ny firenena raha ny tena izy ke zany ny solombavam-bahoaka ny solombavam-bahoaka no olom-boafidy suffrage universel direct raha ny tena izy zany io constitution io fa efa voasoratra moa io tokony ny solombavam-bahoaka ny filohan'ny antemera-pirenena no tokony andray azy fa tsy zay moa no voasoratra de manaja an'izay lalàn'izay ny solombavam-bahoaka sy ny vahoaka raha ny tena izy hoa fa manaja ny lalàna ny solombavam-bahoaka de hoe ny filohan'ny antemeran-dola no tokony hakany io maninona ny tsy nomena azy le izy de mbola sahanao ihany ve no mamaly sy midrikina am'izany andriamatoa filohan'ny ACC ny tena atao zany de zao efa fantatry ny comité international daholo ny zavatra tsy mety eto amin'ny tany sy ny firenena tsisy anaiky an'io eto ary maninona no matahotra ianao maninona no nalefa ny ivelany ary novady aman-janaka ao am'izao aza mieritreritra itsony efa mafana zao ny toedraraha ary fantatray koa zao fa le filoha teoloha koa efa lasa ny ivelany am'izao fotoana zao ary ho an'reto mpiara-miasa reto zay tratra farany eo de efa mitena zany zay noho ny fifanajananareo
noho ny misy olona mba fantatra ny nareo membre ny gouvernement ao ny mpiara-miasan'ny flo ao nareo solombavam-boaka avy amin'ny fitondrana mbola sy tara loatra zao tonga ava ty ary mametra fialana am'izao fitondrana zao fa sao de tratra farany ao a taditsika fa naninona ny afarany zay tratra farany tamy 2002 2009 tamy 91 ka zao zany de isaorana ao a reo mame formation membre ny gouvernement am'izao fotoana zao misaotra betsaka mankasitra koa re solombavam-boaka IRT zay efa maro be solombavam-boaka avan'ny tsy miankina ny indépendant am'izao fotoana zao fa ho anareo kosa zay mbola miziriziry misolelakeo a de ho hitany vahoaka eo nareo ary tsy maintsy ampiraranay ny vahoaka am'y fotoana zay mamety azy hoe izy avy re solombavam-boaka zany a zay efa miarady am'izao fotoana zao a zay solombavam-boaka zay tonga saina zay mahalala fa hoe tena efa sy mpitandalana izy ty a manososony lalam-pandrenana ary manososony ny vahoaka ho avy ny fotoana itenana ny vahoaka am'zany am'izao fotoana zao zany a dia efa misy zany firaisankina ny candidat zany zay tsy zaka ny fitondrana mihitsy am'izao fotoana zao ary misy koa ny firaisankina ny samy solombavam-boaka zany a am'izao fotoana zao a rehefa mandeha zany am'izao fotoana zao ka dia niteratenina zany a hoandreto asereto a aminay amin'ny vahoaka dia tsisy io premier ministre sy membre gouvernement zay mitantana ny firenena io aminay zany a dia mila mametram-pialana ny ACC mila ravany io gouvernement io aminay io seny io mila ravany aza mieritreritra ny vahoaka hoe miraitsykombokomba amin'ireo a ny mpanohatra sy ny candidat rehetra mitsipaka an'io daholo isika am'izao fotoana zao ary tsy maintsy terena ianareo misy fiampitaona tsy maintsy omena anareo ahafahanareo a mametraka ny tena hoe rafitra ara-dalàna sy ny olona apetraka hitantana ny firenena vakio ny lalam-panenana de arao ny lalam-pandrenana ary izay dia tsy matokontsony ny ACC zany a am'izao fotoana zao mila miala nareo rehefa miziriziry anareo ka mbola mieritreritra ihany nareo hoe manana ny fahefana de zao ny tsisy maresy herim-bahoaka zany a teto am'y tany sy ny firenena averiko zay tsisy maresy herim-bahoaka zany ary ho avy izay ultimatum zay fipetra tsy maintsy akatoavinareo zany a tsy ho ela ao anatin'zay raha mbola misy ziriziry nareo a anareo ny anareo fa tadio fa tsy maintsy misy fiafarany ny ratsy atao nareo ny fahavalony firenena iza nanao sineny certificat de nationalité iny tsy maintsy fatariny fa fahavalo-pirenena zay nanao an'izay nareo ACC reo efa fantatray daholy efa fantatry ny vahoaka daholy ny momba anareo rehetrarehetra fa nareo ny fahavalo-pirenena ianareo ny nanitsaka ny lalam-pandrenana ianareo ny nanitsaka ny zonony vahoaka malagasy efa vazavy rangaty efa mazava tsara ny article 42 code de la nationalité tsy mahazo milatsaka de mbola nanaovanareo ACC ihany iza nanaiky an'izany eto e sady am'izay le firenena zay manana anle nationalité olona mpanjanaka na mpijaly ny dadabe atsika ny bebe atsika ny dadatoa atsika nambotry ny firenetsika iza nanaiky an'izany eto e mijorory vahoaka zay nandefasatsika le hira teo malagasy hoanny malagasy ny firenetsika de ho atsika malagasy ka tokony ijoro am'izay zany isika vahoaka malagasy rehetrarehetra isika tanora tsy anaiky an'izao itsony ary de eto zao dia mahafaly zany ny laza faniry fa dia misy ny firaisankina andreo candidat misy efa manomboka misy ary tena mahavenim-bolo ny firaisankina zany a eo am'ny samy solom-bavamboaka na time io na IRT io na ny indépendant io fa mbola misy ihany reo misiriziry fa de ho hitany avana eo izy ary ambaratsika eto zany a am'ny fotoana mamety azy hoe izavy ireo zany a am'izao fotoana zao misy zavatra horesahantsika kely manko satria raha niteny Andriamatoa Florent Rakotoarisoa hoe izay de tsy natokana ho anay ny anadiady ny certificat de nationalité fa rehefa ara-dalàna fotsiny ny antota-taratasy tonga ty aminay a de validenay zany de vakitsika kely taminatin'ilay avis teo a mazava tsara considérant que les juges constitutionnels
étant juge électoral dispose de la plénitude de compétences fahefana feno tanteraka ny dikan'izany pour apprécier la régularité et la validité des pièces versées par les candidats afin de répondre aux prescrits constitutionnels sur les conditions d'éligibilité. Que pour ce faire, les prétendants à être candidats à l'élection présidentielle ont produit l'acte de naissance ou la carte d'identité nationale malagasy, certificat de résidence, casier judiciaire, certificat de nationalité malagasy, sisy. Fahefana feno ananan'ny ACC no mijery manara-maso ny taratasy tonga eny aminy pour apprécier aussi la régularité et la validité des pièces versées par les candidats. De ahoana ny filohan'ny ACC no miteniny aminy hoe tsy anjaranay zany fa rehefa hitany fotsiny hoe reto le izy. De raha ohatra raka taratasy osoka ny tonga any amin'ny ACC, de ahoana ny eritreritry ny ACC am'izany? Nefa ny ACC amin'io tsy vitany hoe hanara-maso an'le taratasy firotsahako vidiana, député todisosy, député feno, fa mbola hitsara n'le fividianana ary mbola tonga ao aminy atota taratasy rehetra na liste électorale marché na ny PV sy ny sisa. De ahoana zany? Ahoana ny atokisana fa izy ny ahitsara fividianana raha ohatra ka tsy mahay mitsara ny isan'ireo atota taratasy ny candidat 20 tonga tao aminy. Nefa izy manana an'le plénitude de compétence na fahefana feno tanteraka anara-maso ny atota taratasy, azony ataony zany mandefa taratasy makady amin'ny ratsana fitsarana na sehatry ny asa-panjakana mifanaraka an'izay taratasy ilainy ny pirotsako vidiana eo anivon'ny ACC. Iny raisitsika fanazavana ihany fa mitotona indray zany fanambarana manaraka de alovaka itsika indray KMF Knoe mandeha manko izy ty député fensy député Todsoa de somary ngezangezao kely faly fa manana olana ara-pahitana lavidavitra tsika miala tsiny indrindra. Fanambarana veriasina ny antenimeran-doolona andraikitra tokana tokony hosahany filohan'ny antenimeran-doolona araky ny lalam-panorenana na am'izao vanim-potoana izao ny ho filoham-pirenena vonjimaika. Manoloana ny fandavana tsy ny antsoroka izany mahatsapa ny fikambanana KMF Knoe fanabeazana olom-pirenena fa veriasina ny antenimeran-doolona ary heverina fa lasa sary bakoly eo ampelatana ny fahefana mpanatanteraka ny fiainam-pirenena. Efa fitsoan-darana izany ka tokony ho tohizana hatramin'ny farany. Voalohany, mitaky ny fikambanana ny fametrapelan'ny filohan'ny antenimeran-doolona ankehitriny izay ny Amboadidy nilaza fa tsy afaka iantsoroka ny andraikitra mahafiloam-panjakana mpisolo-toerana. Izao tranga miseho izao no pirofo mampibaribary ny tsy fisiny ny fitsinjarana andraikitra sy ny fifandanjam-pahefana eo amin'ny mpanatanteraka sy ny mpanao lalàna ary fitsarana izay antoko ny tany tandalàna. Mafy kokoa ny tsindry avy amin'ny mpanatanteraka. Faharoa, mitaky ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana mba hitondra fanazavana ny hoe gouvernement fiara-mitantana amin'ny fikambanana mantsy diso ny fivoizana fa ny prime ministre no mitondra ny tany sy ny fanjakana. Vao mainka aza mampietry azy hitovy laharana amin'ny lahara ministra sy ny sekretera-panjakana izany satria tsy misy fanapahan-kevitra azo raisina samirery raha tsy tenerana. Tsy olo-tokana araky ny feo mandeha fa iarahany mpikambany gouvernementa mandray ny fanapahan-kevitra sy ny andraikitra. Moa ve ireo mpikambany gouvernementa rehetra izany dia migoka ny tombontsoa mafiloam-panjakana azy ireo amin'izao fotoana izao sy aorian'ny fitondran'izy ireo. Mitaky ny tsy fiandaniny ny gouvernementa amin'izao zotram-pifidianana izao. Aza adiny fa ianareo izao no mitantana vonjimaika ny filoham-panjakana manomana fifidianana. Manamariko any zotram-pifidianana zao trango zao, kanefa aoka tsy ho antony velively any amorona fifidianana ka hizotra miazo ny tetezamita. Ny fikambanana de mampiomana hatrany ny olo-pirenena hanara-maso sy andray anjara amin'ny fifidianana. Atao teto Antananarivo fa 14 volana septambra Birao Nasionaly. Député feno, tsika moa miezaka foana zany mandrotsaka amin'ny fanambarana rehetra zay voaraintsika atao anatin'ny fandarana. Indray aloha zany vaovao ho an'ny KMF Knoe zany veriasina ny antenimeran-doolona mampametra-panontaniana ny amin'ny fahefan'ny gouvernementa zay mitantana amin'izao fotoana izao.
ny hevitry député feno eto a faniry ty lasa kely ny saiko mijery ny zavatra lasa tao aloha tao asa raha tsaroantsika fa io filohan'ny antemnerandolo akehitreo io a dia tale sekretera generaly ny ministera ny fanabeazam-pirenena tamin'izany fotoana zany inona zavatra nisy tao tsisy zay tsy malala ny resaka bombo sosety angamitsika menakavy mbo avo kitikidika ave zany olo zany tamin'iny fotoana iny eto a dia mampitrapanontaniana hoe tratralay atao hoe menace tokoa ve izy misy an'ity ianao raha ohatra ka metsika ka dia zao fanontaniana ihany iny atsika vahoaka hoa averina za te hiverina foana ny amin'ny vahoaka hoe tsika reto dia lalaoviny izay mahazo fahefana eo fotsiny amin'izao fotoana izao miandry atsika ny firenena eto a dia tsy te hiditra zavatra be tsony hoe be loatra efa betsaka ny resaka mandeha fa te hitodika amin'ireo namako solombavam-bahoaka amasolombavam-bahoaka atsika dia miangavy atsika raha mba sitrakareo andao hijoro an'ity firenena ity no avy ny firenena anao ka ho banjinitsika fa resy ilay Madagasikara ahoana ny mbola any aketsika fa olona efa nanjanaka no mbola hitondra indray any ty firenena malagasy ty ahoana ny any aketsika fa prime ministre efa nozokozontsika tsy hitantana ny firenena mbola avelatsika eo hitantana indray amin'izao fotoana izao ry solombahoaka namana any amintsika ny lakle ka dia mitona atsika andao ifandray tanana anavitra Madagasikara mazava be zany antso any solombahoaka namana zay nataony solombahoaka feno rahalambomanana izay fa andeha ho tsy hevitsika aloha ny amin'ny hoe sady tsy voavaly tsy mety voavaly amin'izao fotoana izao ny amin'ny hoe inona ny antony nandava ny filohan'ny antenymerandolona tanatin'ny fanambarana anary dia hoe no ny antony manokana mendrika hafantatra izany ny vahoaka malagasy satria ny antony andro vitsivitsy mialohan'izao tranga izao dia mbola milaza ny fahavononany handray izany andraikitra zany filohan'ny antenymerandolona izy aloha ny nambarany lalam-panorenana na dia fantatsika azy antony-javatra marobe zay nambarany député feno teo fa ndao aloha elo enotsika kely hoe itingeny nambaran'le olona ny fahavononany ka raha ohatra misy hoe no ny antony manokana andray na hoe nanday izy dia mendrika hafantatra an'izany vahoaka malagasy ndao arafaly ho an'izao rehetrarehetra mitady ny toerako a dia zoany tanteraka zany fa dia alao izy ianao zay ho afany ihany a fa ny analoha dia miasa ihany ny fantatro ary zay ny fomba fiasa ny fitondrana amin'izao fotoana izao na ny filohan'ny androm-panjakana rehetra dia miasa ihany ny fantatray a fa ho an'ireo zay manao kajikajy a dia azy ny azy a fa tsy mampiotsona ny toromaso bitanareo a zao fa amin'ny forma tsara mihitsy matoro tsara tsy dia mba miraharaha zany fitsatsahana olona hoe mitady ny toerako zany fa alao azy ny azy nanamafy Hermanana Razafy Mahefa tamin'io 17 Mey 2024 io fa izy amin'ny mahafilohan'ny antenymerandolona azy ny voafaritra ny lalam-panorenana fa mandemba ny filoham-pirenena raha misy ny firotsahany hofidiana fantatra tsara fa ny mandahako dia 5 taona ny resaka fantatro aloha dia ao anatin'ny lalam-panorenana dia mbola manina moa voalaza zany fa filohan'ny androm-panjakana ny Sénat raha ilatsaka amin'ny filoham-pirenena ny tenako no misolo toerana azy zay ny voafaritra zay ny fantatro aloha hatramin'izao ny 14 Jolay 2024 teny amin'ny résidence de France nandritra ny fankalazana ny fetim-pirenena frantsay no mbola nanamafy ny filohan'ny antenymerandolona Hermanana Razafy Mahefa fa efa nanomatena amin'ny fandraisana ny toeran'ny filoham-panjakana ny tenany nambarany tamin'izay ihany koa fa efa manao ny fifampiresana amin'ny herverina rehetra ny tenany mba hisiany fitoniana eto amin'ny firenena mandritra ny fifidianana tena mifandray ve ianao sy ny filohan'ny publika ary toerana azy tonga mbola nitsakofidiana izy afaka mavona ianao no toerana azy vera candidat izy anao chef d'état par intérim ve zany ianao atavavoana zay zany voalazan'ny lalam-panorenana ny jafenina fa efa mifantoka tanteraka amin'izany satria raha-pirenena no jerentsika ary isinina atao hoe fifidianana madio sy mangarahary any tena tanjona zany ary tokony talovana ohatran'ny anak'Andriamaso zay
satria ilayntsika ny atao hoe ny filaminana ny fandripahalemana ny fitoniana eto amin'ny tany sy firenena raha tytsika toizana ny asa fampandrosoana zany eto Madagasikara de zay zany no eteny efa atao hoe doniana mafy lalina mihitsy ary nalalinina mihitsy nandritran'izay hoe fa manateny zay dia ny fifandraisana tsara zany amin'ny boka malagasy ny indrindrindra moa dia amin'ny communauté internationale amindreo filoham-piangonana dia amindreo filohan'ny opposition zany ilaina foana ny miady hevitra sy manao dialogue zany ao anatin'izao fametraha-pelan'izao nefa niantso ary napafantatra ana ny fanapa-keviny ny filohan'ny Sénat satria adidy makadiry zany hitondra fiela-kevitry ny ministra zany ary nekeko zay fampitam-baovao sy ny fanapa-keviny zay hoe ao anatin'ny fitantanana ny antoko raha ohatra ka hijanona ny filohan'ny Sénat izy ka ny gouvernement zany raha araka ny lalam-panorenana no hiaraka hitatana ny firenena tsy misy maharatsy an'izany mihitsy. Eny ary nitsika naverina iny solombaboaka Totso Andriamampandriny amin'le efa nanomatena mihitsy ary hitanareo fa mifono zany hoe efa nafantatra izany amina calendrier électoral hoe rehefa itinina voaka ny CENI proposition na daty ny valideny gouvernement ary teneniny ACC fa azo anatanterahana fifidianana de dikan'izay zany raha candidat le filoham-perinasa de tsy maintsy ala de efa nanomatena ohatrany hoe i député Toditsoa Hiatrika Matsa zany eny ankianjany Toditsoa Andriamampandry de efa mba mikotrana hoe hiatrika lalao zany de zay ngely nambarany teo hoe efa nanomatena zany hoe manomatena ho chef d'état par intérim zany de hitarika conseil des ministres fa tsy ohatran'le lazain'le Ramsekely iny hoe tsy moramora zany efa nanomatena ho any zany izy hitarika conseil des ministres efa nanomatena ho any zany izy hoe reto daholo ny attribution zay amin'ny fanaraka am'zany intérimaire zany raha ohatra ka izany hitatana azy efa nanomatena izy ny amin'ny hoe 10 volana any eo ka ahoana ny andamiko isiny fitoniana eto amin'ny tany sy mifanjakana fa voakipily le fahefana député Toditsoa de lasany amin'ny gouvernement indray iny ny KMF Knoe zany mametraka fanontaniana amin'ny fahefany lay gouvernement ihany koa akoatriny hoe very asina ny antemerandoolona satria tsy sanandray nakany andraikiny zany le filoha tsy nantemerandoolona zany no very asina fa ny firenetsika mihitsy no very asina ary ny vahoaka malagasy no very asina hitsakitsahana amin'ny tampindohany mihitsy zao ny vahoaka sy ny firenena satria ny lalam-panorenana mihitsy zany no hitsahana amin'izao fotoana zao ary mahatsikaiky le izy hoe ianao ve filoham-pirenena efa teo marina fa tsy filoham-pirenena ntsony zany amin'izao fotoana zao de reny ve ny famalinao hoe efa nandamo izy de efa tsy moramora no mitondra filakevitry mihitsy ianao mavitako tsy ny olona no tsy avitako ianao ary mahavita n'le izy ve de ny olona tsy avita hitondra filakevitry ny ministra ka raha zao ary ve tsy avita hitondra an'izany fa le izy zany le ohatrany hoe eo le tsy fahafantarana fa eo zany le manonao kopisoroka fotsiny ny ataon'zao fitondrana zao meritrira izy hoe izy ny tompony ny fahefana de zay tiany atao zany no atao de hoe manaiky foana reo vahoaka reo na tsy mena ny tena hoe zoany izy tsy omena azy ny lahara-pahamehana amparitrainy reo atao midangana ny vidim-penana tsy amboarina ny lalana zao zao miverina indray ny délestage vao mainka apira sy ny rano tapaka am'izao fotoana zao eran'ny Madagasikara de tsy miteny reo ny tsy fandripahalemana de tsy miteny reo fa am'tindray mitoraka ity efa fiaino ny barika efa fiaino ny rano efa fiaino ny kapoaka satria efa trop loatra no ataon'ity fanjakan'ity am'izao fotoana zao aizako gouvernement nge efa tsy légitime sy légal intsony efa tena hoe mangiditroditro gouvernement ty hoe efa nisy motion de censure zay voalazany député feny teo 10% zay nanan-kery ny soniavy ny solombavam-boaka hoe tsy ilaina ntsony eto fa mampijaly vahoaka ny premier ministre sy ny gouvernement de am'izao fotoana zao ndray zany de tsy tokony izy no andray an'le filoha
fampanjakana vondro maika de mbola nomena azy any izy tsy ara-dalàna anke zany e de za ve zany misy minisitra telopolo eo de folompanjakana daholo zany ny premier ministre sy ireo membre ny gouvernement reo de ny karamanireo zany a de hitombo firy avy endreo zany ny karamanireo de raha miala reo zany reo de iny etohana vilabe zany reo etohana karama etohana gadradekôla mandrapitimpony masony nefa nietra ny voaka zany no ena na ao anatin'zany iza tsony ragaty no anaiky an'zany eto amy tany sy ny firenena voaka efa ampatrainareo ny firenena ny arena kebony tany efa noentinareo nanjavina daholy na reo rehetra mpanakarembe daholy mpanefefo daholy vo maika indray ny lalàna nososenareo a am'izao fotaon'izao misy fetrany a ny zavatra rehetra tonga zao ny fifarany tonga zao ny fetra am'izao fotaon'izao a tsy azo ekena intsony izao fanitsakitsahana lalam-pandrenana efa diso misesy zao zany a am'izao fotaon'izao ary marina ny voalazan'ny société civile ny KMF kinao teo marina reny ary mbola misy koa ary ny andromason'ny FFKM nanao fanambarana angamba ho alefatsika koa avy eo ao anatin'izay zay mametsiny a fa tsy ara-dalàna zany a ny ACC ny CCS efa manao fanambarana daholo zany fa tsy mety zany le izy lasa le gouvernement take zany lasa mitanile satria isa nanendry an'ireo ny filoha teo aloha iandro rajolina nge no nanendry ny gouvernement de izy no nanendry ny premier ministre sy membre ny gouvernement de reo ve zany a no hitatana ny fifidianana misy mizana tsindrinily zany atao hoe misy deux poids deux mesures rehefa fifidianana toko de tokony misy an'le atao hoe neutralité de l'administration le gouvernement zany efa tsy ara-drariny le gouvernement efa tsy ara-dalàna le gouvernement mitanila satria le foteo aloha no nanendry azy de ahoana zany ny mahara-dalàna amin'ny fifidianana zay atao a amin'io manaraka io zay ke de efa tsy izy ray zay no faharoa ny ACC efa io zavatra natao testa ho anazy nge reny efa hoe efa manana nationalité le olona efa nangataka naturalisation izy ary efa niaiky hoe marina le izy de ahoana de mazava ny article 40 hoe tsy mahazo milatsaka mahazava be misy ke zany mbola eo ihany zany le izy le candidat numéro 3 ao anatin'izay efa saiky safotra moa izy tatamin'iny faniry taorinany a io mantsy asina kely koa titeny any voaka mbola nanantena zany hoe azo le numéro 13 efa natao daholo zany ny zavatra rehetra enina daholo hoe isitony izy a de izy zany zany masitona n'le numéro 13 nanantena be mihitsy kanjo moa azon'le candidat zay mpifaninana aminy zay zanakatranony any zay mitsipaka azy ambavafondray a vo maika nahazo an'le numéro 13 fa tonga de mibaramena daholo izy sy ny miaraka taminy zany a tao anatin'izay zay natao ke misy dikany daholo reny misy dikany daholo reny tompoko ny dikany de efa tsy tokony ho candidat tsony ianao ary ny alahenim-bahoaka zany a efa hita misoritra am'izao fotaon'izao a ary hita tena hoe mitotona am'izao fitondrana zao a fa tena hoe tsy izy tsony efa alam-bahoaka ngenareo efa mangidy oditra ngenareo hita zany anivon'ny fiarahamoniny ary zay zany no anentanako ny voaka am'izao fotaon'izao mila mailitsika marina fa ny rapport de force zao efa ty amitsika ny candidat raiky ambe folo zao efa mirahina raha reo zany ny ao an-damosin'ireo ny saina zany de efa misy voaka natapitra isa ny ao an-damosin'ireo miampy ny solom-bava mibahoaka fa zao mila mailitsika eny amin'ny fokotana zany tokony hitsangana ny atao hoe andro maso pokon'olona satria mety misy antsika ny amin'ny fokotanany any mety anakorotana mety misy olona vitsivitsy any mila mailitsika raha misy mihitra ny amin'ny fokotantsika any mila mamatatsika hoe izy reny olo reny ary eto koa de manao antsoavo amin'le be amin'ny fokotany rehetrarehetra eto Madagasikara ny be ny tanàna ny chef disika ny préfet miraha amin'ny vahoaka miraha amin'ny marolisa olona efa manitsaka ny zotsika ve manitsaka ny lalantsika ve manao antso avo koa ho an'ny mpiasa-panjakana rehetrarehetra am'izao fotoa zao mba ho tonga saina am'izay tsika satria va be loatra ny tsirariny nahazo ny mpiasa-panjakana teto Madagasikara miampy itya fanitsakitsahana ny lalam-pandrenany ity mbola ho avy ny antso zay ho atao amitsika zany a am'izao fotoan'izao fa nytenatenina amitsika zany
am'zao fotaona zao a efa mivondrona hoy iray a ny kandida ary efa nanao antso avy koa izahay a teo hoan'ny solombavam-bahoaka rehetra satria ny solombavam-bahoaka sisa zao ny olom-boafidy ara-dalàna mijoro eto amin'ny tany sy ny firenena ary tadiova manana vahoaka be reo solom-bavam-bahoaka reo a ny filoam-pirenena efa tsy misy tsony am'zao fotoana zao fa ny solom-bavam-bahoaka zany zao a na averika any no lany ny vahoaka mivantana ka de rariny loatra raha tokony ijoro ny solom-bavam-bahoaka am'zao fa raha am'raha iny isika solom-bavam-bahoaka raha am'rena daholo isika rehetrarehetra dia veloma lavo reo a fa itsika no anangana zany fanjakana tandalana zany a itsika no ametraka ny rafitra zay tokony ajaina am'zao fotoana zao a mba hisy ny fifidianana madio sy mangarara eto amin'ny tany sy ny firenena na zany naty zany moa zany a misoko miadana mandehandeha any ambadika any satria raha mpifidianana moa ty raha ty député feno misoko miadana any ambadimbadika any inona fanapaha-kevitro raisiny seny mbola irosy any ve ahoana mety ho famatsim-bola ny fifidianana anao ny volona raisam-pirenena ve am'le basket foany manam-bola am'zany koa ve lay fanjakana sy ny sisa mitazona am teny ve sy nifa raha tsisy mivola tsy anytanteraka fifidianana teny efa ara-dalàna ve fanomanana fifidianana ahoana ny any fokotany any tsika de mahazo karazam-bavao samihafa aminandy hoe liste électorale emarge to tsy ampony mety manana maro samihafa sy ny sisa député feno mino a fa enao ihany ko de mahafantatra ny tatitra satria ndraindray manko takony lay adevitra ato amin'ity ACCT sénas gouvernement ity le resaka seni am'zao fotoana zao aloha aloha mba resantsika ihany zany satria raha mpifidianana eny no nampipoaka an'ity zavatra ty député feno zay tokoa faniry a raha ny zavatra misy eny anivo ny fokotany tsirairay avy eny am'zao fotoana zao a ary tena hitondrako teny somary enjakenjana kokoa raha zay ny mahafe azy ny zavatra ataony reto président fokotany izay notendrena fa tsy nofidiana eraky ny boribory tany enina eto Antananarivo eto ny any amin'ny faritra mino fa misy an'izany daholo izay manilikilika ireo ponina izay fantany hoe tsy anohana an'ity fitondrany ity eto a de milaza apahibe maso mihitsy ho an'ireo président fokotany ka nananay pirofo am'izay zavatra nataon'izay dia anjaran'izy ireo ny zaka ny vokatra zay zavatra nataon'izay eo koa de miantso ny seni betsaka ahoana mofaniry reo ny fomba aneken'ny saina hoe olona mpanao politika membre ao anaty antoko politika tsy ho tafiditra anaty lisy mpifidianana aizany ahoana inona ny anaovana politika ka zay indrindra no hitondrako ny seni hoe jerevo alamino tsara raha mbola azo atao mbola tsy tary zao jereo ny anitsina ny lisy mpifidianana io satria be dia be ny olona tsy tafiditra ao anaty lisy mpifidianana izay navakavahany reo chef fokotany indrindrindrindra hoy a mbola averiko eto ihany reo chef fokotany izay misy tsy hoe izy rehetra betsaka nanao an'izay toetra zay satria mieritreritra fa hoe avy any amin'ny antoko ny fitondrana dia manabosika mihinana foana dia tsy mieritreritra izy fefarana izy ty de zay no mba fanentanana hoetiko amin'ny seni hoe averenjereny io lisy mpifidianana io fa mbola tsy milamina io be da be ny zavatra tsy milamina amin'io lisy mpifidianana io na inona zava-misy eto amin'ny firenena tsy maintsy ho tonga any amin'ny fifidianana foana tsika menakavy fa zay eto aloha mahita fa mbola tsy lavirary ny lisy mpifidianana manakambaran'izay ve député Toutso satria betsaka tokoa le fimenomenonana eny anivon'ny fokotany any amin'ny commune district de le tery samihafa natao tam'le filopokotany ny be ny tanàna nahazo moto tsy maintsy niakatra mamonjy congrès tsy maintsy mena mission manokana akoatran'ireny nalefa noterena reo lehibeana district sy préfet mba hidina any anivon'ny commune de mahavita commune telo isan-kerinandro tsy maintsy manao taritra any ministère ny atitany akoatran'ny hoe betsaka reo anarana latsaka atao anatin'izany lisitra zany sy ny sisa akoatran'ny hoe mpikambana any birao fandatsambato efa misy miketrika an'izany ny sasany kanefa fivorim-be-pokon'olona no ahafahana zany mifidy ny mpikambana ao anatin'ny birao fandatsambato député Toutso marina mihitsy zay gavolazy zay fa mbola maro mihitsy ny tsy voasoratra ny narana zany
ny vahoaka am'izao fototsao indrindra zany fa hoe hitandrareo fa hoe le mpifidy dia manohatra n'zao fito hitondrany zao eto dia mbola mamerina ny tenin'ny namako teo honorable feno mampitandrana nareo sefo fokotany zay manao zavatra avafa satria maro am' sefo fokotany ke zao iatsafenina efa gamakaty manome information hoe zao ny kasava misy fa ho anareo zay mbola misolelaka manao gabotongerina eo tandremo fa le folo zay toananareo ke efa tsinitsinina tsony zao efa olo-tsotro zao efa tsy hitankaratra tsony ary tsy misy hotavaveriny zany tsony eto tsy hotavaveriny zany tsony aza manantena ny zany tsony aloha fa tsisy anaiky an'zany eto efa vaza izy de aloha izy ody any aminy any raha izay ny manarak'izay koa dia manao antsoava ho an'ny miaramila ny gendarme ny polisy avahako satria tena miaraka amin'ny vahoaka reny isorana manokanareo fantatry ny vahoaka ny valibabena tao anareo ry polisy pirenena zay tsy manaiky baikony ny sefinareo ao anatin'izay fa misy zany tena mbola apahany am'reto gazandary reto zany mbola misirisiry anatin'zany ny sasa moa zany efa misy koa zany dia miaramiasa miaro mijoro miaro ny vahoaka fa ireo zay mbola misirisiry nareo zandary sy miaramila sasan'ireo mianao anatina fiarahamonina inge nareo anatin'ny vahoaka ny vady aman-janakareo inge ny rahalahanareo ny anabavinareo anatina fiarahamonina de misy verena amin'ny vahoaka mbola stara ho azao avaza ela kosa fa dia fantatrareo ny zavatra mety hitranga ao anatin'izay rehetraizay koa dia miantso ny faindrentsika rehetra zany ao anatin'izay hoe tsisy maresy herim-bahoaka zany jerevo le vahoaka jerevo ny maronisa fa io avantage kely azonareo inge manam-pifarany ary io inge avy eo ho alain'ny vahoaka ho anareo membre ny gouvernement mbola verika mametra fialana diny de zao efa fantatry ny vahoaka daholo misy anareo rehetrarehetra fantatry ny vahoaka ny zavatra vola azonareo tao ny arena meo pampana ho azona teo tsy ho anareo inge reny sao de manantena ny kelananareo ary mbola ho alaina aminareo ao anatin'lisy satria azo tamin'ny tsy ranony reny tsy amin'ny tsy tiara-dalàna ka raha mbola tsy mandray ndraiky nareo hiaraky ny vahoaka am'izao fotoan'izao de ho hita eo ny fifaranareo fa mbola ho aveloka ihany fantatrareo hoe zay ny tratra farany eo tamy 2002 tamy 2009 tamy 91 hitanareo ny efa rany reny olo reny koa de eto zany ry vahoaka malagasy dia manao mamerina an'izay any atsangano ny andro maso bokon'olona afahantsika manara-maso sao de misy olona manao zavatra fa inynivon'ny fiarahamonina zay misy atsika rehefa miresaka andromaso ny solomaboaka todosoa dia tsara ihany ny hamerenana ity santiona ny fanambaranana taon'ny andromaso ffkm ity zany de mazava tsara izy satria tao anatin'ity hoe antso sy fanambarana avy amin'ny andromaso ffkm ity de le ao anaty menamena avy atrany no vaketsika zany hoe tanteraka ko ny aya mikasika ireo fandikan-dalàna miverimberina ataon'ny ACC satria efa betsaka ny aya zany de io zany ny fandikan-dalàna andeny faharoa amby efapolo miresaka ny code de nationalité zay milaza fa very avy atrany zoam-pirenena malagasy nyreo zay nangataka antsitrapoka na zoam-pirenena vahiny andiny-dalàna tsy mametraka pitsopitsony ny fepetra satria fitsipika mahatanteraka ho azy ny kinendrin'ny performatif izy io na hoy ny pailalana sasany hoe règle auto exécutoire de tsy voafatotry ny adidy na manana ny zotakiny ny fifamatora mpanompoana allégeance zany amin'ny Madagasikara itsony ny olona voakasiky ny andiny faharoa amby efapolo kanefa dia mbola nahazo certificat de nationalité malagasy ihany ny candidat nangataka ka efa nahazo zoam-pirenena vahiny de vakitsika indray le menamena faharoa de hoe ny fanomezana certificat na avy amin'ny ministera na fitondram-panjakana milaza fa malagasy izany olo zany de fandikan-dalàna kanefa de niraisiny ny ACC de midina atao an'le menamena ambany indray tsika tsy mety raha ny rafi-pitsarana no mandika na mampiatra arak'izay tiany ny lalàna sy ny lalam-panorenana
ohatra am'izany ny fanomezan'ny ACC fahefana ny gouvernemanta tsay Christian hitondra ny firenena farangamba faly ao anatin'izay dia itya difeny tsy ara-dalàna ny famindra-pahefana ho filoha-vonjimaika nataony ACC amin'ny gouvernemanta izany reo zany amin'ny akabeany député feno amaraparana antsika azy efa omaly moa nondrotsaky ny fanambarana iny fa niezahantsika ihany hosotomy amin'ny apahany amin'ny hoe tena miakatra ambony le maripana am'izao fotoana zao ary hitatsika teo zany iza ho any tsy miteny fa le fiarovatena n'le ACC zany de ohatrany hoe lotoina le androm-panjakana tena mandoto tokoa veny fa niokevitra tahaka izao zay tena mitsinjo ary reny zao andro maso FFKM fa tena nipitsopitso ny lalana mihitsy no hidiran'izy ireo député feno eto de makahery ireo filoam-piangonana anakefatra tsika ninina zavatra misy eto amin'ny firenena efa ny fikambanana maro samihafa zao no mijoro manome ny heviny ary mino aho fa andray andreny ny filohan'ny ACC hijery sy amakafaka tsara tsy te hiverina amin'ny tenin'ny honorable Atodsoa teo ahako amin'izay zavatra efa voalazany fa de nareo ny safidy fa efa tonga eo amin'ilay dingana farany tsika ty ary eto raha mbola mieritreritra ka tafajanona eto amin'ity Madagasikara ty tsisy ho afamaina amin'ny zavatra tsy mety atao zany tsisy ho afamaina nizaniza ary tadidio fa ny vahoaka ny tompony teny farany amin'ny zavatra rehetra ka de zay ny sorako manokana ny FFKM izay efa nitarika an'ireny dinika maro samihafa reny ary ireo fikambanana maro samihafa koa izay isorana satria ny hery velona rehetra mihitsy fa niry no mahatsapa ny tsy fetezana sy ny tsy fanarahan-dalàna zay ataon'ny fitondrana kehitreo ka de mitona azy ireny mba tsy kely soroka hatrany anome hery ny vahoaka malagasy ary anavitra izao tanindrazany ombonin'izao ka de zay ngamba ny teny any mahezako an'iny fanambarana nataon'ny andromaso FFKM igny amaraparana azy mety manakambara ihany député Todsoa azosika antoka aloha zany fa irarakopana mihitsy ny fanambarana raha ny tokony izy moa zany alefatsika eto le fanambarana satria reo komity mpanohana ny candidat any amin'ny faritra ihany koa zany de nanao fanambarana ny any Mahajanga zany zao nanao fanambarana ao anatin'izany komity mpanohana Marc Ravalomanana komity mpanohana ny Siteny komity mpanohana ny candidat izy moa Parrain Auguste maromaro zany zay efa mandeha any zany mitambatra de mare koa tsika am'izao fotoana zao fa efa miomakomana ihany koa ny any amin'ny faritra rehetrarehetra any tena hoe raha-pirenena be izy ty fa eo moa zany mbola mijery tambajotra sosialy mbola misy an'le raha matoa mandrangidrangitra ihany mandrangidrangitra ihany hoe zay koa nge mpanohana amin'ny filoha afaka midiny rangirangito any de kopakopainy hafa de saka matory na laim-bolombava fa tokony efa hoe mba manao an'le langazy kely d'apaisement am'izay satria efa tena ny rehetra no mijoro am'izao fotoana zao de ianareo mbola mitady isisika ihany le olona rehefa mitady lalaky ivoany itsoana de mba miteny ihany tsika hoe petra tsara aza mandrangidrangitra aza misitositona zavatra any amin'ny lafiny zavatra fa tany masiny ty Madagasikara ity député Todsoa ia aloha anao eo ka aloha isiriziry ahity tany azy hoe aizany misy ny kika vahoaka ahoana nefa herim-bahoaka zany mihetsika zany ao anatin'izany ary alohanao ihany ary vavan'ny kamaty-andrano zany reny ary tsy tokony ataitratsika vahoaka am'izao fotoana zao fa io atao dia makasitraka ny FFKM ny andromasiny FFKM mazava zany reny fanambarana reny fa dia mitsipaka daholo zany so zavatra ataon'ny ACC valomana zany fantatsika zao rahina zany filofilo avalomanana sy ny filo era-jorarika mampianina zany nisy ny fasakena zany filo avalomanana sy nga iado filo iado zany misy ny fasakina zany am'izao miara-miomina anakiray zany filofilo avalomanana sy ny filo siteny zany zay mirahina am'izao fotoana zao miady ny tsirary ary miady ny ara-dalàna ny filora valomana sy ny brunel zany mifanipaka be zany amin'ny lafina ara-politika ny fitrena fa izao zany miombina io ray ary mitovy ny tady dokanga de hoe efa tsy lasa tsony ty ary tena hoe manitsakitsaka
ny zoany malagasy ndalam-panondrenana de tsy mety trony zany izao fitondrana zao am'zao fotoana zao ka eto zany dia misaotra dia manokana ny FFKM zay ray aman-dreny lehibe ara-panahy eto amin'ny tany sy ny firenena reny ny andro maso ny FFKM zay nanao an'iny fanambarana iny koa zany ary mirarakopa na araky ny teninao zany na ny mpanao politika ty na société civile ty na ny fiangonana zany am'zao fotoana zao na iza zany dia miara-miombana daholy am'ireo candidatsika zay nirosaka ho filoham-pirenena ireo candidat zay maro anisa zany zay niombona iray am'zao fotoana zao ary eto dia isorako manokana ihany koa zany ary hita masoko isorana fa efa saika mipetraka ieraky ny faritra ny KMMR am'zao fotoana zao ary isorana manokana ny KMMR any Aboiny zay tena mitsiketsika tokoa zany am'zao fotoana zao ary tena olona maro ny ao anatin'izany ary misy ny fanafanana maro isan-karazany efa navita t-shirt satatra zareo ny Apollo ny fanafanana maro zay taony zareo isorana fa tena miroborobe zany isorana koa ny KMMR any Betsiboka isorana koa ny KMMR any Sofia sy ny maro hafa zany fa tena hitantsika mihitsy zany fa mivonitsika amin'ny fifidianana ary ny vahaolana nge de tsy maintsy any amin'ny fifidianana zany no vahaolana fa alohan'izay dia rehefa voateny rehetra teo tsy maintsy manaja ny lalam-panondrenana tsy maintsy apetraka ny ara-dalàna ary tsy isotrony io gouvernement io tsy io no filoham-panjakana hitantana ny firenena tsy isotrony io ACC io tsy isotrony io CNI io ary miova miaraka am'izay ny fomba fiasa rehetra sy ny régulative rehetrarehetra vitsy zay atao ny fifidianana eto amin'ny tany sy ny firenena marana ny fandarantsika miezaka maka vaovao ihany tsika fa engaviko faly raha ohatra ka mba azo azafady raha misy vaovao hoe mbola misy marina ve sa efa foana tanteraka le ateleno ka sain'ny ACC atao androany de satria ny filohan'ny ACC moa tamin'ny valandresaka amin'ny mpanao gazety omaly de hoe tsy maintsy isy io na firy ny candidat de tsy tiako ho fantatra le izy hoe misy sa tsy misy antony goavambe ho resantsika an'izay ka raha ohatra mahazo vaovao tsika de arotsatsika eto satria misy zavatra tiatsika atongavana zay amarantsika député Feno Ralambomanana député Todsoa député Feno Ralambomanana moa nanokatra teo de veritsika zany député Todsoa mamarana fa vodena tsamangaloha fitenena an'izay député Feno efa nazava ny antso goavambe nataonao amin'ny firaisankina solombavam-boaka nazava ihany koa ny filazana ny zava-misy eny anivon'ny fokontany zay nambaranao teo mazava ihany koa ny amin'ny hoe androm-panjakana efa mandringa no mitantana firenena inona ny tena maranina ny adefitra député Feno Ralambomanana za de tena te hiverina ny amin'ny vahoaka foana faniry fotoana zao andao ifandray tanana apiditra ny firenena tandalana ka ifandray tanana isika tena hijery no avy nyty Madagasikara malalatsika ty andao hibanjina no avy ho any taranaka ka eto de efa manentana sahady ireo vahoaka any amin'ny misy azy reny mijoro sahy fa ady ty ho an'ny firenena zavady eny ary misaotra député Feno fa mbola miresaka kely zay sy député Todsoa député Todsoa ianao moa zany teo de efa niantso solombavam-boaka ihany koa anao ianao koa de efa nampiomana ihany koa ianao am'izay mbola miziriziry anaty fitondrana nanao antso ihany koa ianao amin'ny foloalindasy ny sisa zava-dehibe zany tena marana atsika ny adevitra ao anatin'ity satria miazakazaka ny toedra ratsy fantatsika indray zay daonina moa zany iova amin'ity androany ariva ho any rapitso maraina sy ny sisa miazakazaka izy am'izao fotoana zao amin'ny latsina indray tsika vao misy fandarana miara-manonja zany hoe roa amby fitopolo ora mety hanova zavatra zany mety manana ny zavatra tiana apita ianao ho an'ny vahoaka malagasy ampanaraka atsika député Todsoa ia ny amarako azy zany dia alohan'ny firenena malagasy ny malagasy any no hitantana sy hitondra anazy ho anareo rehetra zany zay efa namaly ny antso ary isorako ka manokana ny solombavam-boaka zay efa maro ny avy any amin'ny fitondrana na tsy miankina efa miresaka aminay solombavam-boaka zay isorana zany isorana koa fa misy koa reo iafolanda zay efa miresaka aminay ary efa
manaraka n'zay lalan'ny ara-dalàna am'izao fotoana zao misaotra ny FFKM misaotra ny société civile am'izao fotoana zao ary ho anareo zay mbola misy iriziry eo amin'ny fitondrana dia ampitiavana tenenko anareo omany zao ny valizy mangorona entana ianareo ao anatin'izay zay ny fahendrena lehibe zany am'izao fotoana zao ary misy antony zany misy vaovao eninareo anatina minitra na ora am'izao fotoana zao fa de omany ny entana ataovy bebe ny valizy am'izao fotoana zao zany fa na de tsy tenao an'izany ianareo de zao tonga vaingana mametrafy fialana mbola tsy tara mbola verika any mbola verika any mametrafy fialana aingana ao fa za atao tratra farany fa fantatry ny voaka misy anareo tsiraray avy ary ny rariny sy nitsiny ary arao ny rariny arao ny nitsiny arao ny ara-dalàna fa raha tena titany razany nareo de zay misy mivoaka no misy anareo niteka an'izany nareo zay eo amin'ny kamo fahefana dia tokony anipoka nareo ametraka an'izany fialana zany mino fanatina ora vitsivitsy andro vitsivitsy dia ito ivakana zany fametra-pialana zany ary ijoro reo olo mbo fidy hoe izay na de tao koa na de tao aza de reto izay miompopeo amin'ny vaoka ao anatin'izany aza mijery mihitsy hoe ny tima lehibe ny mpanohatra ny tima lehibe de hoe hiaraka amin'ny tima ve zay député tare amin'ny IRD na ny andemanao aza ny tima nojerena fa le vahoaka malagasy le firenetsika anao tsika aloha hiaraka am'ty indray nitoraka ity fa misy mifavalo pirenena am'izao fotoana zao ary tsy averatsika anjaka zany fa ny ara-dalàna sy ny rariny sy nitsiny zany nohotsitsika anjaka eto am'ty tany sy ny firenety koa de mankahiry anareo vahoaka malagasy anaraka tsy tapaka zany ny vaovao rehetra eto amin'ny miara-manonja ary mino sy kamanantena aho fa tsy ela de amiratra ny firenetsika misaotra tombokola mankasitraka tompoko vavy mahazo vaovao moa zany tsika raha ny fantatra zany dia tiatsika ho fantatra mihitsy mety tsoraikitra zany le atele zay eritreretiny ACC atao miaraka ny candidat efa zava-dehibe zany de ho hitatsika eo resahantsika eo indray ny toy an'lisy fa miezaka ny aka vaovao tsika fa hialy eto amin'ny plateau zay telo mirahalahy de ity hira Madagasikara mitsangana ritan'oro ty zany no alefatsika mba amelombelona ao anatitsika amelombelona ao anatitsika ny akony zany fitiava-tanindrazana fiandrianam-pirenena fahafaha Madagasikara izany miandro ny tolomarika samihafa tsika sy ny fivoaram-baovao fa aza mbola miala fa ho avy eo Rady Patrika avy any Fianaratsoa tanora izy hitondra ny fomba fijeriny amintsika ihany koa dia Iada Jean-Pierre ihany koa mpitarika mpanindra ny FLN mbola hanazava ny heviny eto eo ihany koa fa iveriny eo indray zany Lina Arabe Mananjara rehefa avy eo ndao Rafaly
mitoy ihany ny miara-manonjy eto amin'ny MBS ny radio madame izao fotoana izao isorana hatrany ianao amin'ny fanarahana zany fandarana izany satria dia mafana ny raharaha eto Madagasikara ankehitriny ny tanora mavitribitrika Rado Patrika avy any Fianarantsoa indray no tonga eto amin'ny miara-manonja eto amin'ny MBS ny radio madame amin'izao fotoana izay fa nisy fotoana izy tonga teto fa manoloana ny toetra raha-pirenena amin'izao fotoana izao izay iarahantsika malala noho ny fisian'ny fanongana mpanjakana eto amin'ny firenena dia tsy mandra saina fa dia avy any lavitra any tonga aty amin'ny MBS ny radio mada zany ao anaty fandarana miara-manonja miarabanao namana Rado Patrika. Voaloha teny dia faly misaotra an'Andriamanitra nahatratra ny andro androany nahazo ny andro aby atsika rehetra. Dia miarahaba ny vahoaka malagasy tsy vaky volo manerana ny nosy eo ihany koa ny anampetan-dranomasina. Dia miarahaba ny mpanolotra ny fandaharana, miarahaba ny namanarina, miarahaba ny namana faly eo amin'ny lafin'ny teknisianinao. Dia faly tafahoana amintsika indray na dia ato anatin'ny vaovao mangotrangotraka eto amin'ny firenena azy. Tonga dia omeko anao avy hatrany ny sehatra satria izay faneho-kevitra izay no tena zava-dehibe zany zao efa iarahantsika mahita ny zava-misy eto amin'ny firenena. Ahoana ny hevitra momba an'ity raharaha ity? Ny raharaham-pirenena zany raha jerena amin'ny fotsy miangatra dia mampalahelo. Satria nahoana ny mampalahelo? Mampalahelo satria ny olona natao hampanjaka ny fahamarinana eto amin'ny firenena indray no toa manosihosy sy manafina izany fahamarinana izany. Ny olona natao hanala ny krizy eto amin'ny firenena no toa vao maika mampiditra azy lalina. Zay ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Jerentsika manokana amin'izany ny ACC. Tompona andraikitra feno ny ACC amin'ny zavatra misy eto amin'ny firenena. Ianareo natao tandroka ho ary ny vozony, nareo natao hiaro ny lalam-panorenana, nefa ianareo indray ny manosihosy azy. Ianareo ny tena fosotra ny korotana eto amin'ny firenena. Miteny nareo fa ireto kandida ireto no mitady hirika hanakorotanana, nefa tsy zay ny zava-misy. Ny fijerina olo-pirenena azy dia zao ianareo mihitsy no tena manakorotana ny firenena, ka ny mety aminareo miala rehefa tsy mahavita. Fahazakorotana ny firenena, mijaly ny vahoaka. Nareo nefa voky latrina tendan-kelinareo, fa ny vahoaka mitrongo voahomana nona mila filaminana. Ka noho izany rehefa tsy vitanareo dia miantso anareo zay, melanareo. Fahazataonareo ohatra zao ny firenena iombonana ity, fa ianareo nasondrotry ny tany ho tonga eo amin'ny toerana io tadidio fa nomen'Andriamanitra andraikitra nareo. Nisy fianianana nataonareo tao fa tsy tonga teo nareo dia tonga ho azy, ka matahora an'Andriamanitra
aza loha sa mandina ny jerena, aza braonareo mandinidina sy malety tonga ao aminareo ny jerena, fa mba enoy ny feo fehitreretanareo, enoy ny feo ny fehitreretanareo, fa io feo fehitreretan'io namanarina rehefa tena manenjika io mba takatra tension ary mahafaty io. Zay ny amin'ny ACC zay tena miantso mihitsy rehefa tsy vitanareo de melanareo fa maninona no entinareo am'izao revo zao ny firenena, fanonganam-panjakana ataonareo io de mbola samy teninareo fa tsy fanonganam-panjakana io ataonareo io, samy teninareo fa tsy mandika lalàna ny zavatra ataonareo. Aza tao an'izany aza mitanila aza mitanila ianareo fa hoeto araka ny tokony ho izy ny firenena. Miraitsokombakomba aza miraitsokombakomba, aza miraitsokombakomba am'ireo frantsay ireo, averiko tsara zay, aza miraitsokombakomba amin'ny frantsay nareo. Ary eto koa de efa miantso ny ambasadin'ny Frantsa zay eto Madagasikara, amafisiko ny antsoantsony RMD hoe alaivo makany aminareo any ny olona nareo fa manakorotana ny firenenay, alaivo any fa manakorotana ny firenenay fotsiny, tsisy ny ninona taony eto. Efa tamin'ny 2014 zay no nivokisana langy, efa tamin'ny 2014 izy nahazo ny nationalité française, tam'izany izy nangataka azy de langany nafafy teto hatram'izay de efa tamin'ny fioviana no miteny ny mpanohatra teto, miteny ny mpanohatra namanarina ity ny nationalité any Andrajoelina fa nangataka izy ary nahazo an'izany izy tam'izao, mena ny daty sy ny sisa sy ny sisa na eno an'izany koa nereo ACC reo nefa jerevo ny teniny tamin'ny omaly. Le raha tsika ny heno tsara hoe izahay aza lotoina am'izany fa ina tsara filazany azy ity, aza lotoina am'izany izahay fa rehefa feny fotsiny ny taritasin'ny candidat tonga apela tananay ka normal de raisinay le izy. Karaha sandoka de ahoana? Karaha sandoka le izy zany de ahoana le izy. Izy nefa nyteny hoe tsy andraikitra anay ny manamarina ny nationalité an'ny Andrajoelina, hoay fa andraikitra an'iza zany ho andraikitra ny vahoaka, ka raha ny andraikitra ny vahoaka de vahoaka efa mahafantatra azy fa nationalité française izy de raha andraikitra ny vahoaka zay de omeo ny vahoaka ary meo ny vahoaka hitsaranay azy ary, fa tsy nareo no manome ny didy hoe tsy azo ivalozana fa omeo ny vahoaka ny didy tsy azo ivalozana, ary zay didy tsy azo ivalozana zay de hoitanareo fa amin'ny vahoaka ny fahefana, amin'ny vahoaka ny fahefana, ary tsy misy mahatohitra ny etsy vahoaka zany rehefa ny vahoaka ny etsika. Miantso andro any, miantso ny mpiasa-panjakana, aiza ianareo mpiasa-panjakana izay nandraty fianarana ambony, nandraty fianarana na amatonany maro, aiza nareo no minimangina manoloana an'izao zavatra tsy ara-drariny eto amin'ny firenena zao. Ny fahanginanareo io de midika fa firaisana tsikombakomba amin'ny olona manao ny tsy marina eto amin'ny firenena. Mipotray ianareo fa mampalahelo be, lasa mitovy valeur amin'le T3 nomen'ny banque mondiale, mitovy valeur amin'le classe de T3 ianareo raha ohatra ka tsy mipotra amin'izao zavatra zao. Ny ao ministère ny finance aloha androany efa manao grève ny syndicat amin'ny ministère ny finance ndray efa sinina zany, efa siny aby zany ary ino atao zareo adiny ray fotsiny aloha natao zareo satria zay ny ananazy fa de efa mandeha daholo zany zao efa manomboka izy zao, manomboka ny zavatra rehetrarehetra ka ozy aho hoe averina ko le antsoatsony député hoe melaranga mela teo anareo rehefa tsy vitanareo le izy fa tsy ho zakanareo ny anjoanareo raha ohatra nareo ka mbola mizeriziry eo ihany. Zay le izy teo amafisiko tsara zay. Ary eto koa rehefa manao ny hetsika ny vahoaka de avy malaky de malaky reto mpitandro ny filaminana reto miaraka amin'ny premier ministre miteny fa tsy mila korotana eto fa amin'ny ampilaminana fifidianana sy ny sisa sy ny sisa. Orany premier ministre ianao aneka efa tratra ny motion de censure, ianao aneka efa tsy mamy député tsony inona ny ataonao eo, inona ny lengilingianao tindranao firenena, tsy hitako mihitsy. Ianao tsy olom-boafidy fa olom-boatendry, tsy ny vahoaka no nifidy anareo membre ny gouvernement areo ka mitetateta mitondra firenena io. Iza nanendra ny premier ministre aloha zay verina kely, iza nanendra ny premier ministre ny debany zay, iza le debany Ndray Rajoelina, iza le tomanakorotana eto amin'ny firenetsika,
iandrajoela donc ny prime ministre tsy maintsy iaro ny andrajoela na inona tiatsika na tsy tiatsika zay tsy maintsy iaro izy ka izy tsy makitady fomba rehetrarehetra hampandanina ny andrajoela indray de anaky an'izany va isika hatory fotsiny ve tsika manoloana n'izany zavatra tsy aradrariny zany izay ny etsoko hoe itsoka ny mpitandro ny filaminana miantso anareo mpitandro ny filaminana tongava anareo saina misy anareo jery fa ny vady amanjanaka anareo de amin'ny vahoaka nareo de nipoitra tamin'ny vahoaka nipoitra tamin'ny madinika ianareo ka tongava saina e fa ny raha latsaka tamin'ny 1947 tady dio tsara fa mananjina ary anareo de tandroko aro ny vozony miaro ny vahoaka sy ny fananany ka tena zay tokoa ve nataonareo miaro ny vahoaka sy ny fananany tokoa ve anareo sa miaro mpitondra mpanonga mpanjakana am'izao fotoan'izao so de mba ny mpanonga mpanjakana nareo vanareo fa tsy ny vahoaka sy ny fananany ka de miantso anareo zay tongava saina misy nefa tonga saina de isorana fa misy kosa de tena minimikipy manoloana ny zava misy tongava saina e fa Madagasikara dia efa nahaleo tena tamin'ny 1960 efa nahazo ny fahaleovan-tena tsika isika ka tokony olona tena manana zany fitiava-tanorazana izany no hitondra ny firenentsika ary olona tena malagasy no mendrika hitondra ny firenena fa tsy malagasy tsaritsariny sy malagasy sandoka da tena hoe sandoka satria maninona efa tsy malagasy tsony izy raha ny article 42 amin'ny code de nationalité no jerevana safidim-poniny angataka safidim-poniny miboty ny firenena safidim-poniny andakany io satria naninona betsaka loatra mikimaky tao anatin'ny tetezamita ka nieritreritra izy hoe tsy mambahoaka tsony ary tsisy fidy azy tsony ka aleny mitady fialokalofana any France de zao olona toy izany ve no arovanao eo foana olona manana ny filoham-pirenenany izy filohatsika eto mbola manana ny filoham-pirenenany ary rehefa naverimberina teto foana zany hoe raha anasonian'iny fangatahana ny nationalité française iny izy de zao tady dio tsara fa misy contrat ny fanaovana tamin'ny frantsay tao nisy taratasiny ny fanarahana tao ary ny tombotsoan'ny frantsay izy ary vonina hiady ho an'ny frantsay amin'ny zavatra taona rehetrarehetra olona toy izany ve no arovantsika de mampalahelo malahelo amy tena nareo manana grady firifiny ny gradinareo de olona ohatry zany ve no avelanareo tantanany firenenanareo tongava saina tongava saina tongava saina fa nazahay tanora azy sa ijoro manoloana ny tsirariny ko makana moa fa ianareo izahay vahoaka malagasy tanapolo ary mijoro ko make fa nareo manana basy manana fitaovana ampiasana rehetrarehetra tsy asa ijoro ve anareo tady dioa fa misy foana ny tody misy ny tody ny tolotsy ny teniteny foana fa tsy zakanareo ny tody tsy zakanareo zay fa tongava anareo saina resaka folo alin-da ihany hoe ny andraikitra ny folo alin-da moa zany de hoe miaro ny vahoaka sy ny fananany tanteraka ve zay fa hitana azy aloha tsy tanteraka atreto fa de resaka no be dehibe dia hoe ny folo alin-da ihany keo de hoe miaro ny androm-panjakana mila resana kely efa nasiany rady patrika resaka kely teo ihany hoe miaro ny androm-panjakana zay zany le teny akapobeny zay fa ahoana moa zany hoe folo alin-da zany tompoko miaro androm-panjakana manongana androm-panjakana miaro androm-panjakana izay manao tsindry amin'ny androm-panjakana ao anatina firenena mila apetraka tsara zay mila azavaina tsara zay mantsy satria tena zava-dehibe ny fanazavana zay satria hoe eto amin'ny firenena zany de misy coup d'état institutionnel ka raha ohatra ka misy androm-panjakana manao a coup d'état aiza ny position-ny folo alin-da amin'izay fotoana zay mbola hiaro an'le androm-panjakana manongana ihany ve sa ahoana inona ny tokony izy fahitany rady patrika azy raha ny tokony izy araky ny antsoantsona docteur ina androany ahy zany niakatra teo miara-manonja tsy tena nefa nehoikevitra politika be loatra fa de tena hoe antso ny tena nataoko androany antso ny antso ny rehetra ny antso ny fiarahamon'ny pirenena miantso ny ray aman-dreny ara-drazana sy ny sisa ny antso ny mpitandro ny filaminana teo arovy reny vahoaka sy ny fananany fa zay no nanaovanareo fianianana
ary zay mahatandroka aro mivozona anareo arovy reo fa raha ny zava-misy sy ny kisarisary ankehitriny ny jerena de tsy zay ny zava-misy hitan'ny vahoaka malagasy fa de miary mpitondra anareo miary ny mpitondra anareo zay nataonareo eo miary ny filoham-pirenena sandoka nandritry ny 5 taona teto anareo zay ny ataonareo satria reny mahatolotolotra anareo ngamba nefa tadio tsara fa mandalo ny fahefana reny olona reny fa ny vahoaka miaraka aminareo foana ary nareo nge mpiasa m-bahoaka mpiasa ny vahoaka anareo tokony vahoaka no mibako anareo fa tsy reny olona reny koa mbola vahoaka ihany koa patron any nefa mahagaga tena mahagaga fa ny patron ndray teny tena mahantra mitrongo vahoamana fa ny mpiasa ndray ny tena mpanefoefo tonga vasaina ary patron isika vahoaka ny patron andreo tsy mihina nareo raha tsy sika vahoaka nefa jereo fahatra antsika maninona atsika no manaiky atao an'izao foana isika fa tsy afaka hitrotra mihitsiny fa de efa nampahatrainy sika natao zay fomba rehetra ampahatra atsika mba tsy hananatsika hery anohatra azy zay raha tsy fantanareo zay ny tena tanjon'ny fitondrany ingay andrajoelona teto ampahatrana ny vahoaka rehefa mahantra ny vahoaka de tsy pazana fotsim-bary sisa fa tsy manana hery intsony hoentina hiady na hoentina hanohitra de efa tratra atsika zao mahantra atsika zao ka hoy ah hoe ireo mpitandro ny filaminanareo manana conscience ihany koa reo mino aho mino tsy matoky aho fa olo-keny reo ary isika vahoaka ihany koa de mila fahasahino mila say tsika fa atsika ny firenena fa tsy an'ny mpitondra rery ny firenena eto ka tsika vahoaka koa tokony tsy anaiky atao fitaovana lava zao fa mila satsika manohitra rehefa tonga ny tsy mety tsika ny nametraka mila tsika ihany koa manala zay efa natsipy ny rady patrika teo ihany ararotiko ny ray aman-dreny ara-jazana ray aman-dreny keo reo toteny reo eto amin'ny firenena manana ny maha izy azy fa indraindray moa zany indrindra nandritra ny fotoana nitondrany Andro Rajoelina ny firenena rehefa ilaina le ray aman-dreny ara-drazana de ampiakarina lapy ery inty tery avoloa tery tam'zany de asaina mitehaka sinsisa fa ny tena hoe ray aman-dreny ara-drazana ao Fianaratsoa tena maro ao ahoana ny tokony andraikitra zany ray aman-dreny ara-drazana zany manoloana an'izao tena hoe fisavoritahana eto amin'ny firenena zao vokatry ny fanonganam-panjakana fahitany rady patrika azy zay le teneniko teo hoe ny fahanginanareo ray aman-dreny ara-drazana dia firaisana tsy kombakomba midika firaisana tsy kombakomba amin'ny mpisandoka fahefana ihany tokony hiteny zany ray aman-dreny tokony hiteny anareo efa niantso ateo niantso mihitsy hoe ny ray aman-dreny ara-drazana antsoina ianareo manaova fanambarana fa tsy miray tsy kombakomba anareo amin'ny zavatra ataon'ny ACC am'izao fotoana zao ny ACC ihany no tena ho ataoko mangana androany satria ireo tena mpanakorotana eto ireo ACC reo ferifery ny lalana ny dikan'ny ACC tokony hoe mbola vo nametraka niny taratasy tany inga Andro Rajoelina de efa nadiady lalina mikasika an'io izy ary efa fatany io fa noho ny pression mahazo azy ko ngamba de mety hoe tsy masah izy anazy zay aloha fa anazy ihany sy ny fiopetretany zay fa ny nanteneny de hoe ianareo ACC reo tonga avasaina nareo reo mila mametra-pialana rehefa tsy vitanareo ny zavatra atao de zay ny tenenako andray aman-dreny ara-drazana hoe aiza nareo manoloana ny zava-misy ohatran'izao fa mijaly ny firenena nareo ny ray aman-dreninay nareo ny toteny aminay de aia nareo fa mijaly ny vahoaka raha zavatra ohatr' zao foana ny misy eto tsy hiteraka filaminantsaina mihitsy ho an'ny vahoaka ary tsy hiteraka filaminana ho an'ny vahoaka mihitsy ka mitenena ianareo fa tena mila ny feonareo ny vahoaka amma ray aman-dreny anareo amma toteny anareo mazava zay ny vaovao farany aloha zany zao ny tam'le maly aloha zany de niteny zany ny filohan'ny fitsarana momba lalam-panorenana hoe am'le fampetsoana ny kandida nafiry tonga eo de ho ataona ihany io de avy eo nefa le kandida zany zay tsy manaiky fa mitombo andalana ihany folo izy tao lasa 120 de nga filohan'ny ACC ny teny hoe anka nafiry eo de ataony ihany de naninona raha tsy natao
fa hoe aemitra amin'ny fotoana manaraka efa midika zavatra lehibe zay fa teo moa zany tonga de niteny namana Rady Patrika hoe tonga de mametra fialana rehefa tsy mavita ary tsy misy an'izany hoe tsy azo soloana zany niteny an'izany ny candidat numéro 5 président Mahakaravaly omaly raha ohatra izy ka nanontaniany ny mpanao gazety no tany amin'ny FFKM de tany amin'ny Nations Unies firenena mikambana raha vao miteny hoe firenena mikambana na hoe PNUD de hoe firenena mikambana zay raha vao miteny hoe firenena mikambana de zao tontolo zao zay ka eo indrindratsika namana Rady Patrika antso an'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena manoloana nyty zavatra mitranga eto Madagasikara ity tsara aloha manamarika fa fantatra ny fianakaviam-be iraisam-pirenena io ie tena tsy azo atao tsinotsinona ihany tokoa ny fianakaviam-be iraisam-pirenena nefa ihany koa miantso ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ihany koa hoe aza sasina ny firenena efa mahantra loatra nefa tsy maintsy ho avy amin'izay rehefa ohatra ka be marenina ny mpitondra rehefa manao zavatra tsy ara-drariny eto amin'ny firenena de zao tsy maintsy ho idininy olona ny robinet rehefa nisy teto zany rehefa nisy teto zany ka rehefa i robinet io midy de mikatso ny zavatra rehetra ny vahoaka ny victime izy ane namanarinaka efa manana ny ampy nanangona teo izy nandritra ny 4 taona nandritra ny 5 taona tsy nisy ninona nataony teto fa de nanangona izy azadintsika vahoaka ihany koa fa ngai Saint Christian ngeno intérim ny ministre ny minina teto embolana mihitsy izy intérim tao ary nanjavina ny volamena tao anatin'ny coffre-fort izay lasa nivadika akorotam-by tsisy resaka tsisy toiny hatram'izao firifiry taona ny volamena mivoaka eto tao anatin'ny fitondrana ray manontolo aiza daholo nytiako tenena am'zay hoe efa manana ny ampy zareo tsisy problema ao anazy io na midy io na tsy midy fa tsika vahoaka mihitsy ny tena hijaly sy hofadiranovaneto eto io zao PNUD nandray décision izy hoe hofoananay ny famirina anio candidat reo androany de iny izy iny hita raha tsika mahita moa zany tena fambany hoe foana tokoa ve le izy fa zay ny zavatra nisy zany androany hoe foanana tsy isy le famirina asese mantsy le mbola niteny maly hoe nafiry ny tonga de ho atao zay mihitsy izy zany mbola tena nafiry tonga satria izy mbola nanantena fa ireto communauté internationale sy mpamatsy vola ireto dia ho avy hamatsy volany io etsika io ireo mihitsy ny tonga de na hoe tsy mety io fa tapahana ka naninona raha tsy nitohizany le ACC raha ohatra hoe zay no nitadiaviny sa olona roa candidat roa zany sisany eo tiako tena efa manomboka tonga saina daholo ny rehetra efa tonga saina daholo ny am'zao rehetra amin'ny olona rehetra am'zao fotoana zao ka fomba hoana kosa moa mbola amezany anao hitantananao ny volany nefa ny anao olona tsy crédible ianao olona tena hoe tsy fanao enao arabaky teny zany tsy olona lalany ianao fomba hoana ny amezany anao anio melaranga ozay melanareo rehefa tsy vitanareo zavatra io eto akoa irina de efa miantso sady koa ny seni rehefa tsy vitanareo koa de mela koa nareo rehefa tsy ampangararany fifidianana nataonareo fa ilaina mangarara ny fifidianana ka fomba hoana koa nefa no inonay fa ianareo zay napetrapetraka andreo de hanatanteraka ny mangarara eto amin'ny firenena tsy sarotra aminay ny hino an'izany tsy atokisana akory eo ary ny Union Européenne koa de efa teneniko aminareo efa tsy matoky anareo koa izy matoky tsy nanaky ny anontana ny bulletin any Afrique du Sud efa taratra zany fa tsy matoky anareo ny communauté internationale ka ozy amantsy anareo de ny mbola tonga ny fotoana mametra felany mela teo rehefa tsy vita le mangarara sy le fianianana natao fa anadinana anareo io aza mieritreritra nareo fa eto tany ihany misy fitsarana fa mbola misy ny fitsaralanitra misy ny fitsaralanitra fa aza mieritreritra nareo Andriamanitra io neka mijery ary manome anao safidy fa rehefa tonga ny fotoana farany de tratra mipatsara tsy mivavy anao ka eo anao vao sahirana iny ary maraparantsika ahoana ny tiako Madagasikara tsika tanora ny fianaratsy miatsika ny raha-pirenena Rady Patrika misaotra fa saika tsy voateny nefa tena zava-dehibe ny afaliana aloha zany ny lazana amintsika rehetra
fa efa tafatsangana ny KMMR ao anatin'ny faritanin'ny Fianaratsoa. Efa nandeha tany ny député Mirala izay nanatanteraka azy niaraka tamin'ny VPN sy ny birao régionaly sy ny distrika ny Fianaratsoa nanangana an'izay KMMR zay. De misolo tena ny KMMR eto hoe ho atsika rehetra vonina hanatevina izany KMMR zany komity manoana ny marikaravalmanana de antsona hanatevina tsy mialonjafy io aza misalasala fa na iza anao ka vonina hanatevina ny KMMR de tongava fa misokatra ho atsika isan'andro any KMMR ho avy amintsika eo ihany ary hoentsika eo ihany ny QG izay misy ny KMMR fa eo andalam-pandaminana an'izay zany ny Adistim sy ny KMMR. De atsona ihany koa itsika zay mbola vonina hanatevina ny atokotiky Madagasikara fa mandray anao ny atokotiky Madagasikara. Io tsy misy hoe zao na zao fa rehefa manaky ny discipline de parti anao ka vonina hampandany ny filoravalomanana hanatanteraka an'izay ny vinanao zany ka amin'ny alalan'ny atokotiky Madagasikara no vina eritreretinao fa hampandany azy de tongava ao magroa fa misy olona foana ao isan'andro mandray anao izay anatevina an'izany mpikambana zany. Iverenako ny ao anatin'ny jeune team satria any moa ny tena andraikitra sahan'ny tena de horesahako kely zay. Ny jeune tiky Madagasikara de manana entanantsika tanora rehetrarehetra indrindra ny eo amin'ny université fa misy ny hetsika izay fanadiovana atao eo amin'ny cité sy ny préfet Rapitso de manana anjara sy andraikitra lehibe am'izany isika jeune tiako Madagasikara eny amin'ny université de iaraka irodona eny isika rehetra hanatanteraka an'izay fandiovana ny université zay raha ampitso antso avy zany zay ataoko ho an'ny tanora tiako Madagasikara rehetrarehetra ifanondrona am'izay. Ny activité atsika de mitohy foana ary tsika tsy miandry ohatry ny fanaotsika mahazatra fa mandeha ihany ny activité izay eo ambanin'ny fitarian'ny dokotera Tina sy ny tenako moa zany de mandeha foana ny activité izay ataontsika. Eo ihany koa le fametrahana ny mpikambana mpanaramaso any amin'ny bureau de vote. Entanina ihany koa zany ireo olona efa nanaiky anao an'izay asa zay fa isy ny fampiantsoana fivirinanareo atsoatsy sy ny fampiofanana. Isika tanora araka ny fivirintsika foana de hoe tsy ravoravo tanana mihitsy isika amin'ity fifidianana ity ary tena handray andraikitra feno bénévolat tsy tambazam-boly sika fa tena hoe noho ny fitiavantsika ny tanindrazana de hiady hatramin'ny farany tsika ho amin'ny fampangararana izany fifidianana izany. Teny farany ary teny farany misaotra ny mpiaino, misaotra betsaka an'ny Rina de misaotra betsaka ny MBS Radio Mada fa tafiakatra teto ny tenanay androany ny tondra izay eta izay tafita ny afatra ary ataoko fa tsy antso natao antany hevitra antany foana ny antso nataoko teto androany fa mba ho antso hoeniny vahoaka malagasy rehetrarehetra indrindra ny seni sy ny ACC sy ireo gouvernemanta izay misandoka andraikitra ao amin'ny fitantanana ny raharam-pirenenareo miala rehefa tsy mahavita miala rehefa tsy mahavita mazavy zay. Soratsika Rady Patrika zay tanora mavitrika avy any Fianaratsoa jeune team Fianaratsoa KMMR ihany koa izy komity manoana marika ravalomanana ho amin'ny Fianaratsoa iny ary dia mirary soa ny Rady Patrika zany ho todo soamatsara any an-tanàna andray mitohy hatrany ny miara-manonjy eto amin'ny MBS sy ny Radio Mada miditra amin'ny tapany farany itsika tonga andray namana mavitrika faniry razafy manatany rehefa niaraka tamin'ny député anankiroa teo de ho avy eo ihany koa namana iada zany araka aminy atao amin'ny famaranana eny ary namana faniry razafy manatany inandray ny etonao ary misaotra ny Rady Patrick tsika mandray andraikitra ny tanora am'izao fotoana zao andray any ady tsika fa raha vonina faly ny fanio-kevitry ny zava-misy any Akatso eny am'izao fotoana zao ny sesetsy
Sampanatananarivo de aloha vakitsika mihitsy nylay zava-misy navoaka ny sesesy ao amin'ny pejiny ao am'izao fotoana izao zany satria dia manao sitinina zany a eny akatso eny ny mpampianatra mpikaroka mpampianatra ao amin'ny vondrona amin'ny alalan'ny sesesy raha ohatra ka misy ny favonana zay de alefatsika eo rehefa avy eo favonina ozy izy faly a de aloha le anina angamba ny faly aloha le pejy mihitsy mivakina aloha fa le vidéo rehefa avy eo fa le pejy no tonga de alefatsika de vakitsika mba ahafahantsika zany a manaraka ny vaovao be da be ny vaovao mandeha am'izao fotoana zao fa mila fahamalona ihany koa no mamoaka ny vaovao eto amin'ny fandaharatsika zany satria mila zavatra tena matotra tsika de avoakatsika eto amin'ny fandaharatsika zany a fa de zay misy fetra ny fahefana ary ao anatin'ny fetra ny fahefana nareo am'izao fotoana zao ity zany vaovao eny amin'ny sesesy sitina sesesy 15 septembre 2023 androany izao mitony grevy nahazo menasy fampirorona avy amin'ny mpitondra fanjakana anatin'ny fiara-mitatana ny mpitarika ny sesesy araky ny afatra nampitondraina ny SGN Mesupres zany hoe ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsansa dia tsy tompona andraikitra ary manasa tanana am'izay mety hanjo ny mpitarika ny sesesy ny mpitondra fanjakana grave be zany situation zany valiny avy amin'ny sesesy mitony tolona tsy misy ambadika politika fa samy miandro ny valiny isika misaotra atsika fa ny mitabe tsy lany mamba mbola alefa miandalana eto any ny reo tatitra zany de reo ny any sary hitatsika teo mbola mitady anao le fahazaran-draty zany le mpitondra iada akaherezantsika aloha zany mpitarika sesesy satria reo ny ray aman-dreny mpanabe mpampita fahaizana amin'ny zanaka malagasy maro be ny tarainan'izy ireo tena misy zavatra efa marary mafy be zay nitarainany zany sesesy zany na reo professeur zay titulaire na ihany koa reo vacataire sy zay mety tombotsoa sotrahana na fanaraka ny lalàna zay nangatan'izy ireo kanefa tsy rarainy olona de mbola mandeha zany le fampirorona inona moa zany fa de le fisamborany zany le famoromorona ny zavatra sy ny sisa fa itsika zany de makahery androm-pijoroany zao androm-pijoroany zao tsy irery anareo fa raha mbola teo foana ny ezaka nataonareo amin'ny fampitana hafatra sy fahaizana ny vaoaka malagasy de tsy maintsy misy foana ny vaoaka malagasy zay ifanotrana ifanampy zany fa mitenena mitambara ny misetra rehetra misy atsika any eny ary iada miaraba indray iady efa ny miarabanao faniry fa ny miaraba ny MBS fa ny miaraba ny mpanaraka ny fandaharana rehetrarehetra indrindra reo mpanaraka ao amin'ny radio Mada ya mandeha tokoa ny raombava moa zany fa de makaherin'ny zareo misesesy zany eny akatso eny fa io nge tolona ane tsisy anina zany matoa anao mitolona zany tsisy hoe fahatahorana ohatran'izany satria anao mitolona mpamarinana tsy fahafirin'ny efa nahazo ny razambe atsika tamin'ny 1947 zany tsy anina 1947 be de be ny tolona efa natao teto tamin'ny 1972 tsy fahafiriny zavatra nahazo tamin'izany makaherin'ny rehetrarehetra ary zao androm-pijoroana zao hoan'ny rehetrarehetra tokony ahafahantsika mivondrona tsara ary raha tsy tafapetratsika amin'ny tokony isy azy ny firenena ankehitriny am'izao toejavatra zao de tsy ho tafarina intsony ataontsika hoe mihazakazaka tokoa ny zava-misy iada efatra am'roapolo ora de miova ndray zany lay zava-misy ny daona ozy ny fomba fiteny zay memafy le tosika ataon'ny ankolafikery rehetra misy tsy manaiky an'lay fanonganam-panjakana misy eto Madagasikara zay ao anatin'ny vanim-taona teteza mihitsika am'izao fotoana izao tsy manaiky ihany koa an'lay fanitsakitsahana lalàna nataony ny ACC ny ACC moa zany rehefa miaro tena de azalotoina le androm-panjakana ozy izy de gaga ihantsika hoe zay ve ny voambola nahitan'izy ireo faramety fa raha ny zavatra nataony raha ohatra ka ny tsara ara-pahamarinana satria manana fahefana feno tanteraka izy hanaramaso ny antotantaratasy tonga ao aminy de hoy isika hoe tsy tonga tamin'izao lafin-javatra zao satria efa tany amin'ny fiandohan'ny taona tany rehefa fantatra ity resaka naturalisation ity ny efa nanaitra ny rehetra dikan'izany tsy afaka ny alaala ndraikitra na ialangalana ny ACC ka ilaza fa sy tompona ndraikitra amin'ny fanadihadiana reny certificat de nationalité reny tena ao anatin'ny asan'izany fa tsy sanatry n'izany kory hoe androm-panjakana
de natao fotsiny boîte aux lettres de androtsahana taratasy fa mila manao fanadihadiana araky ny fahefampitsarana araky ny fahefany lameny lalàna azy ahafahany manao an'zany fitsarana ny atota taratasy zany satria iny rehefa avy eo no amoahany didy na fanapahana reny fizotrany raharaha zany ada am'izao fotoana zao misy vaovao maro be andrasantsika moa zany fa na izany naty zany aloha aloha tsika no fanadihadiana satria miandro ny vahoaka le izy zany marina faniry de zao za zany raha mijery an'le hoe tenen'ny lay ACC teo de ohatrany hoe asana secrétaire zany no ainy tonga amin'ny planton le taratasy de manao fanamarinam-paharaisana de raisiny secrétaire de jereny feno ny dossier de tafiditra le mpianatra tena manahirany zany za zany tena osaka ady eo koa le ohatran'zany koa zao ny androm-panjakana ry amin'ny anteny meram-pirenena koa de za tsy hanao an'io de ohatrany lasa ohatrany kilalonjaza le fiainan'ny firenena za moa zany eto tenen'ny olona zany ty mba ho tenenikeo ohatra mba nafinaritra aty faniry hoe nisy tarika vaovao izy izy niforony eto Madagasikara tarika stratégie de ahoana wa forona tarika stratégie izy de ahoana de nihirana izy vao miditra izy de hoy izy ia fa le tony le hira de hoe oa de ahoana ia zany lefa miditra de ia ny tony kirao ataonay dia oa de ahoana le tokera oa de oa de ay de ianao zany mienao le teo mienao le teo le ataon'le ankizy de tsy toy le ankizy voitsy le hira de eo am'izay de hoe mbola namaky lasa namaky lala sonora izy oa mbola namaky lala sonora izy oa ia de zany zany de rehefa tena dinianao tokoa de misy olona tokony iverina hamaky lala sonoro ary tsy mahay asa marika tsy mahay tarehy marika tena misy olona tena tokony iverina hamaky an'ilay lala sonoro tarika stratégie io tarika stratégie hoe oa mbola namaky lala sonoro izy oa satria zao raha vakitsika le article 46 eo amin'ny lalam-pandrenana de mazava be hoe ny andininy voalohany aloha de mitovy daholo raha angamba aitsenjery aloha aramana raha irotsaka fidina ny filohan'ny repoblika dia mametra-pialana impolo andro alohan'ny andeana indorana ny fifidianana tapitra eo zany de eo am'le faharoa eo am'izay tsy fantatra na le solomaso no miovana lay lalam-panorenana eo ampelantanan'lay olona no hafa mihitsy fa za aloha mbola tsy nare hoe ny lalam-panorenana malagasy nisy fantsiny fantoyany eo faniry de mahazava tsara hoe raha mirotsaka hofidiana ilay filohan'ny anteny meram-pirenena dia ny gouvernement ray manontolo no mitondra tany sy fanjakana tsy misy an'zany hoe raha tratra ny ampesement zany akory ary eo tsisy an'zany fa hoe raha mirotsaka hofidiny ilay filohan'ny anteny meram-pirenena dia ny gouvernement ka tsy le filohan'ny anteny meram-pirenena nge tsy nirotsaka hofidiny tena aza mamorona za de miteny an'zany aza mamorona ary za de miangava fa raha ohatra hoe somary manahirana le mamaky teny aleo olona no ampamakina azy de mba mieno ny tena fa tsisy an'zany eo any amin'ny ampesement resany zany raha hoe tratrany hoe misy fahafatesana misy faharariana tsy mahakasika ny resaka momba ny fifidianana zany ny article 46 any mahakasika ny momban'ny amin'ny fifidianana ary ny fialan'ny filohan'ny repoblika amin'ny resaka fifidianana io tenenina io fa tsy fialan'ny filohan'ny repoblika amin'ny hoe tratrany ampesement izy na narary izy na sanatriny vava lavo izy dikan'zany aloha aloha tsy hafangaro le resaka fa itsika io miresaka fametra-pialan'ny filohan'ny repoblika mialohan'ny anaovana ny fifidianana de tsy misy afaty zay eo tena tsy misy afaty zay eo raha ohatra ka milaza ny nareo eo manaty moa zany ohatrany lasa ohatrany miditra anatin'lay raharaha makony hoe marina io fa mipetraka ny ango raha milaza de publie ampiseho le izy hoe ty le lalam-panorenana tamin'ny 2010 fa efa novaina de fa milaza fa raha ohatra ka manao tsy mandray fahefana ny filohan'ny Sénat de ny gouvernement tana mitondra zany nge tsisy tezitra am'zany
rehefa zay ny ara-dalàna zay tsy tena miteny anareo mihitsy ny ara-dalàna ny ilainay mipetraka eo zay tsy makahala olona fa zay tsy manaiky ny tsy ara-dalàna fotsiny tsotra kely tsisy anina tsy misy an'zany hoe rehefa tsy nandray izy de omena izy fa nga izy mofogasy koa tsipitsiponao fotsiny am'zay tolona teandray ka nanina koa tsy le pitarika aposy reny nasaina namezana anazy fa manina anao tsipitsiponao ohatr'zany fahefana nge avy amin'ny vahoaka ary ny fahefana avy amin'ny vahoaka lasa ny filohan'ny repoblika tsy lasany amin'ny ACC nanao fanambarana mazava tsara ny ataontsika hoe ny mpitandro ny filaminana ny miaramila ny manamboninahitra talohany 9 septambra zany hoe mbola teo amin'ny fahefana ny filoham-pirenena tamin'izany andro zany de nilaza mazava izy fa tsy misy na androm-panjakana arany afaka mampiasa izany fahefanany vahoaka zany zao anefany 9 septambra arinany 9 septambra zany tsika zao efa tsy filoham-pirenena ntsony le filoham-pirenena voalaza tery aloha fanametra-pialana lasany amin'ny gouvernemanta zay olona tsy voafidim-bahoaka ary tsy tokony hiatefana lay fahefana hanatanteraka ny fampandehanan raharaha mandritra ny fotoana tsy siny ny filohan'ny repoblika lay fahefana de ohatrany mahagaga fa tsy nahatsapa indray ireo mpitandro ny filaminana fa ny androm-panjakana de tsy manana zo hanatanteraka hampiasa ny fahefan'ny vahoaka hametraka olona eo amin'ny fitondrana tsy misy manana an'zany rehefa tsisy manao misy lalàna io fa tsy mamorony ianao tena ohatrany tsy mandray le folany antenimera de mahita solution le lehibe an'ny ACC fa rehefa tena amin'ny asa teny ilaina azy le lehibe an'ny ACC ahoany ty resaka nationalité ny te olo ty laza tsy manana fanapahan-kevitra zay tena asany mazava tsara nefa lay izy ianao tsy boîte aux lettres ianao tsy secrétaire ianao ka hijery fotsiny hoe feno ty dossier ty de hoe mahazo miditra le mpianatra tsy zay fa nomeny lalàna zo ary ianao andalina sy itsikera nadiady tsara ny famarinany na tsiny antota taratasy tonga anatrehanao aza ty fitsarana ny ianao fitsarana ianao no ataonao eo ary zany fitsarana zany tsy olona ray ny manapa-kevitra am'zany ka aleo le firenena tsy alaina baraka ohatran'io satria aza diny fa nareo no manao an'io fa ny firenena no afa baraka hoe zany mba hanao Madagasikara na zay ary mba mianatra miona amin'ny olona hoe hoay ary tony de ohatra miseho azo milay nefa nefa fitsaranao aminy ary tsy aninina de zany le manahirana am'le izy miala afa baraka tsika rehetrarehetra ka ny angatahanay zay miteny anao ny mpitandro ny filaminana ampiaro ny lalàna ampiaro ny zavatra efa nitenenareo alohatsika rehetrarehetra saminy andeha amin'ny ara-dalàna aza miaro ny tsy ara-dalàna ianareo aza miaro ny tsy ara-dalàna ianareo aleo ny ara-dalàna no ampiarotsika eto fa manjary tsy tan'lay vahoaka tsony ny tokony no atao hoe ny tokony tsy ara-dalàna ve zany no atao de voaro sa mandeha amin'ny ara-dalàna de mba voaro fa raha zany de lasa mampimebe le zavatra iainantsika eto am'izao zay nge tsy gaga le mato prime ministre atsoko prime ministre ihany na raha de fa tsy mifanaraka amy tokony isy ary ty raha ty tsy gaga zay raha mijoro nanekitra ianao nge reny manamboninahitra be de be reny drenao nanindraindrenika tsy normal kosa aloha izy tsy normal izy raha ohatra ka tsy manotrona anao ianao no nanindrendreny ianao no safidy andreny tao anaty nandritra tao anatiny 5 taona reny niara ny asa taminao tao nanindrendreny foana ianao ka androany izy tsy normal kosa raha hoe tsy andeha hijory araka aminao fa zao manana ny feony feritseretana izy manana feony feritseretana fantany ane na izay zao mahafantatra fa reny olo reny tsy manana tanjaka ara-pahefana ianareo fa manana tanjaka ara-basy lay basym-bahoaka eo ampilatananareo no atahoran'ny olona rehefa mandeha amy tsirariny ny firenena doko ty tamy 2009 nge ka basy 20 no mitery amin'ny atany mena tery fa iza moa niady amy basy forotra daoly ny rehetrarehetra samijany fotsiny anale izy fa zao ny vahoaka rehefa tena mirono
nampiasa basy tamy 13 mai nampiasa basy tamy diso fa afaka mijoro tsara ny vahoaka rehefa hita ny famariary azy ny fiainana ary zao mahazo atsika zao de tena maharary ka raha izay no eritreretin'ny mpitandro ny filaminana fa ny sisa lalana afaka andehanany vahoaka ho tonga am'izany izy zay kosa mbola mahita hoe mbola tsy tonga am'izany eny tsika zao efa mbola tonga am'le fampieritreretana anareo mpitandro ny filaminana hoe zao ny ara-dalàna fa ianareo no tandrokarony fosiny ianareo no eritreretin'ny olona fa ny vahoaka rehetrarehetra ne resy lahatra am'izany vahoaka rehetrarehetra resy lahatra fa raha tsy ny miaramila ny gendarme ny polisy ny mpitandro ny filaminana no mandamina tsy milamina zany ny faharesen-dahatra fa rehefa misy tonga fotonga ny fotoana iasanareo ka tsy afaka itokisany ianareo fatany koa ny tokony atao ohatrany reny fanaova ny fitsaram-bahoaka reny satria fa tsy efa very hevitra izy ka aza le mavery hevitra ny vahoaka malagasy no atao tsy androany ianao ny andeha hiteny eria isotry na eria tetezany bekiraro hoe milaminonareo fa aza misavorivory nareo fa andeha fifidianana de ho tafitinareo tsy nareo ary zao tena mampisavorivory tena mampisavorivory be le zavatra zao olona tsy tonga nitondra ny tany sy mifanjakana lasa sefy de tatampoka teo 30 mahery mampisavorivory saim-bahoaka ange zany olona tsy voalaza ny lalam-pandroenana fa tokony afaka andray an'io fahefana io mialohan'lay filohan'ny antenymerandoolona no lasa mandray azy tampoka ny filohan'ny antenymerandoolona mbola eo raha ohatra izy mametra-pialana mbola betsaka ny olona lasa filohany io raha mametra-pialana izy betsaka ny olona afaka misolo azy eo lasa filoha de mandray fahefana rehefa amle filohan'ny olona lasa candidat de tsisy manakana an'izany lasa ny gouvernemanta le izy fa le izy nge tsisy filohan'ny antenymerandoolona lasa candidat eo na inona ho tenenareo tsisy fanirena tsisy an'zao le olona nanao an'lay izy de efa nitsotra fa strateziany io roa volana mahery izy nefa nyresaka momba an'io lay olona efa vonona tsara andray ny fahefana no nanjary tampoka teo tsy andray tsy mitombo ny zava-misy rehetrarehetra ka na inona ho teneninareo am'izao fitondrana tetezamita unilatéral zao tsy azo ekena mihitsiny zao tsy hatafita le izy nge tsy raha zavatra hatafitan'ny firenena tsy maninona itsika ny tsy hoe firenena miolon'olom-pona eto fa miara-miaina am'izao tontolo zao ny olana ho amin'ny Madagasikara de efa samy miteny tsika fa tsy mety intsony ny andanan'ny firenena tamy tetezamita zany nge no mitenenina teo zay nge nandritran'ny tao anatin'ny nefa taona naninjintsy 5 taona nanohitra fa tsy nanany eritseritra kory ny tondra ny fanjakana ao anaty tetezamita izany na de nitenenina raha fa mitady tetezamita zay nge mitady teteza nareo ny manao tetezamita io nareo no manao tetezamita io fa tetezamita unilatéral na zay anareo rery ny manao azy tsy ekenay zany zay fotsy miteny ankehitriny hoe efa tafalatsaka ao anaty tetezamita tsika aloha mba tetezamita rahan'ny rehetrarehetra zany zay fotsiny ihany nyteneninay efa natsoropoka anareo anaty tetezamita efa tafalatsaka ao anaty rano tsika efa lena aloha mba izaty fanarahana zany ny anaovana an'le tetezamita fa tsy anareo rery no anao azy ohatran'io anao didiko fe lehibe ohatran'io tsy anareo rery nge mahay mitady ny tompontsoan'ny firenena tsy anareo rery nge mieritreritra fa isina fifidianana milamomasiny any tsy nareo rery nge ny mahay an'izany fa nareo mihitsy azany tsy mahay an'izany satria entinareo botolo entinareo letrezana fotsiny le fahefana tsy mety zany aloha raha atsika ny lalam-pandrenana rehefa ohatra ka ho hitanareo fa tsy mety aminareo le lalam-pandrenana solo le lalam-pandrenana zay fotsiny ihany asio blanco le soratra ao amin'ny lalana amin'ny fifidianana sy ny fitsapakevy-bahoaka fa fao ao fotsiny de tsy maninona ane zany rehefa lalana ifanarahana ny rahantsika eto de zay ny anay hoe hito ny lalana iarahan'ny rehetrarehetra de zay vakinareo le lalana ty le lalana de rahan'ny rehetrarehetra de ekenay fa ny anay ny ara-dalàna ny ekenay fa tsy niaraky ny sitraponareo zay faniry ny tena zay mihitsy le faran'zay da ny tena manahirina manko le hoe le interprétation le lalàna
arak'izay mampety azy zay nge mahatonga ny olona miteny be loatra le fanitsahan-dalàna le izy tsy hoe vo tam'ty resaka naturalisation ity hany le fanitsahan-dalàna iada ho atsika mpanaraka ny fandarana tsy hoe vo tam'ty hoe fanjakana nalefa ho tatan'ny gouvernement ty hany fa efatra am'le fifidianina antenimerandolona nge de fa nanitsaka lalàna e resaka séparation de pouvoir nanitsaka lalàna e ifampitsarana amin'iny motion de censure zay fahefany solomavim-bahoaka iny ao amin'ny antenimeram-pirenena ny neutralité politique de l'administration fanitsahana lalàna gouverneur ny gouverneur fanitsahana lalàna lalam-pandrenona ny resantsika eto ny arrestation sy ny détention arbitraire fanitsahana lalàna zay nanao akanjo mena tena analakely ny samborona tsy amin'antony firy zay lalam-pandrenana ny dikadikany zay filoham-pirenena tsy tokony mampiseho endrika antsony mahalehibe anatoko izy nga tsy mirarany zany izy tompony andraikitra ao anatin'ny gouvernemanta mandeha manatrika nefa amin'io manana galona lehibe manatrika congrès régional ataon'le antoko volomboasary tany a analanjorofo ary mandray anjara fitenenana miaraka fitaovam-panjakana zany fanitsahan-dalàna miveriberina de everinareo moa fa tsisy farany raha jiaby de nanao zay tianareo nataonareo sy ny dany mikibonareo ny gasy leo tariandra zafy-mamy kristiany raha kiki de efa nahita fanitsahan-dalàna folo tao anatin'io lalam-pandrenana io nitsahanareo fa saingy tsy nenona moa satria hoe tsy manana fahefana anao sezinina ny ACC fikambanana ny atoko fa tsy maintsy chef d'institution na ny solomam-bahoaka amin'ny alalan'ny fihetrisa-tadiavina na ny olom-boafidy be ny tanàna zany any amin'ny collectivité territoriale décentralisée fa raha tena vakina le izy de tena mitombona tokoa hoe tena reto tokoa fanitsahan-dalàna marobe reto fa tam'ty tsy afakareo am'izay le izy satria ny rehetra de fa hoe anamary tena hoe tsy rariny tena leo tofoka zay mahafinaritra n'le fijoroany rehetra am'izao fotoana zao izy zao tena isaorana mihitsy ny KMF kono hoe ny andro maso FFKM ny RMDM moa efa miteny foana isan'andro san'andro société civile de reny zay reny miteny reny ve de everinareo fa tsy mba misy malagasy ny anatra tany amin'ny universitény fanjakana tsisy malagasy ny anatra tany amina institut privé mba nianatra droit de mba mahalala hoe zao ny fomba fitsarana an'ity amin'ny solomaso tena fomba fitsarana na ampianarana tany ampianarana fa de nareo sivy mena da ihany mahalala momba ny tontolo ny lalàna eto Madagasikara de te hiafina fotsiny ao ambadiky ny tsy azo ivalozana de lazainareo fa mandoto ny androm-panjakana ny faneho-kevitra rehetra am'izao fotoana zao de lazaina zany fa mandoto zany ny RMDM lazaina zany fa mandoto ny androm-panjakana zany ny candidat folo 1/10 nefa am'ireo candidat ngerina ny iada misy efa filoham-pirenena roa am'ireo e ny roa am'ireo misy ministra tam'ireo misy solomavambaoaka am'ireo misy efa masovo Madagasikara naharitra be tany ivelany tany misy nampianatra tamin'ny université tany ivelany tany sy teto Madagasikara de verinareo hoe tsy mahay nininona daholo zany olona rehetrarehetra zany de version azo raisina fa tsy mitombona ny tianareo atao eto na hoe mitombona fa tsy azo raisina ndray izy am'izao fotoana zao ka izay solomaso zay satria ny ambara ny lalàna de hoe mba manana rôle ihany régulateur mba manao régulation ihany e ka efa hitanareo ve fa ity le adevitra tsy fantatry mivoaka 2018 naturalisation mivoaka izy io feno vo de tsy mba tonga ve zany anady ady satria mba misy an'le plénitude de compétence ihany le ACC iada fa efa nafeny tanteraka anady ady hanara-maso fa tsy hoe ito ndeha anateran'ny olona taratasy avy namonosana mofogasy ny ACC sanatrindresaka de validena satria ara-dala non fanapahana ne namoahana didy fanapahana dikan'izany misy fitsarana taonareo ao de mampirisika anareo anady ady ny antota-taratasy tonga ao aminareo ary le izy efa adevitra be efa nitondrany reo candidat sy ny juriste an'ireo candidat tamin'ny requête nataony hoe reto ny proof tia ny décret tia journal officiel
tiany code civil amin'ny frantsay article 20 ity ny charte sy ny valeur sy ny droit ny citoyen frantsay. Izao ny fanaraka ny lalàna malagasy, izao ny voasoratra ny lalàna malagasy, no io antony lalàna malagasy io tsy afaka manatanteraka izy firotsako vidina tsony. Ka zay nangatahana invalidation de tsisy dikany daholo zany. Tsisy dikany zany na izany fotsiny ara reketo tonga amin'ny ACC de efa afaka ahafahany mandray fanapahan-kevitra. Fa zao ny herenanareo loatra le izy. Tena tsy azo iterana faniry. Tsy azo iterana mihitsy ny ACC. Mivaly teniny mivaly teniny filohan'ny ACC no mahatonga ny tsy azo iterana ianao. Satria ianao zany miteny hoe le tonga aminao le taratasin'le nationalité de hoe jerenao fotsiny le izy de zay. Orangaty voamaly ny omaly ara-pitenenana mihitsy voamaly ny omaly nisy olona tratra manana ny kase rehetra ilainy dateny mpitandro fitilaminanao so de vaovao tsy marina ndray zany nareo namoaka zany vaovao zany andolo ny kase na kasean'ny ministry ny fitantanam-bola ny ekonomia niny na ao am'le olona daholo mavita taratasy osoka be deabe sy ny karazany sy ny ana rehetrarehetra fa zany olo zany ige efa antaona nanao azy tsy tratra raha tsy efa nisy ny fitoroana resaka fanondranan'olona eo ary tsy vo io ihany fa efa be deabe eny fa na de ny ministry ny fitantanam-bola raha de ny laza fa nahita taratasy zay amin'ny anarany fa somary diso izy ilay anarana zany hoe ianao zany raha tsy tena mijery tsara tsy mahita hoe diso le anarana fa le taratasy tena ambony diforme rehefa jerena voalohany indrindra aloha tsy olona tany ivelan'lay fitondrana no afaka nahitan'zany fa olona efa tao amin'ny fitondrana no afaka mahita hoe tataka zao ny fonga fiodin'ny taratasy ato ary ohatrohatro zao ny authenticité sy ny karazany ahafahana mandavo azy de nanao izy fantiny lay filohan'ny ACC ho tenenina rehefa misy taratasy tonga ho aminy ka misy fitomboka misy soni de izy ka za mana rehefa tsy hiteninareo izy nanao sonia lesy so de mbatany am'ireo olonireo ary le certificat iny mivoaka zany nge manahirana amin'ny ACC ingena hoelana ho aingana iada tsy maintsy ho fantatry ny vahoaka tsisy zavatra ho afenina zany tsy maintsy ho fantatry ny vahoaka ihany hoe izany nanao sonia an'lay certificat de nationalité ny antony mahatonga an'zany manko de zao iza zany mbola sa ny laza zany fa hoe iny olona iny tokoa de malagasy na de fa mazava raha ny lalàna navoaka zany fa matoa afenina mafy tsy mety avoaka zany de misy antony zavatra ihany ko ao zay fotsiny nge tadiavin'ny olona mba misy minimum manafangaraharahan zavatra karaha zao izy de miainga ahoana moa ny atokisana iada zany io zany ny ACC zay de tsy hoe ndeha anadiady zany efa manana fahefampitsarana be dabe eo ambaniny izy afaka manontany izy any amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany afaka mijery izy amin'ny alalan'ny profony reketo tonga ao aminy napetraky ny candidat sy ny sisa de ahoana zany ny inonao fa hitsara valim-pifidianana amin'ny mpahamarinana le ACC ity ara-taratasy anakefatra dimy manahirana azy mainka raha misy rekety amanarivony ao misy PV firy ao ho tsirakirain'ny ACC amin'ny birao-mpandatsaham-bato mahery ny roa aly eto Madagasikara de tsy mijery izy hoe namariny io na diso non zany tsy mijeriny zany izy tena efa zay ny tenenina izy tsy mijeriny zany rehefa tonga ao fotsiny le taratasy misy sonitsy ny karazany de efa ekeny io rehefa misy sonitsy ny karazany izy tsy mijeriny zany izy tsy mirarahany zay fandehany tany fa mifantany hoe tonga eto aminy le taratasy de io le taratasy mariny io donc zany zavatra zany tsy mampirisika anareo tsony mbola azo antererana hitsara tsisy fitany lana ny fifidianana ho avy eo tsy possible tsony na inona zany hoe ndeha akaklinina tena roa conteneur de asina boom telo conteneur de asina extra propre de lasa ndray mbola aka inona ndray inona ndray sisa ndray full conteneur anadiovana ny ACC tsy madio ianareo am'izany fomba fitsarana amin'ny tany ila zany lizy nge tsy hoe mandoto ny olona tsy hoe mandoto ny candidat na fikambanana civil na iza fa milaza ny fomba fahitany satria mba nisy mpianatra momba ny lalàna eto zay isanandro mamaky lalam-panorenana eto
ny zanakay raha teo koa mba mianatra droit efa mba nanontaniana ahoana fijerindriany ity zao ty ry dada zao ty zaza kely vao premièranière mianatra droit efa mba manana fomba fijeriny tena le juste neto raha tsara mihitsy hoe zao io manina tinge rehefa mijery an'ity de tsy maintsy jerevana oatra zao efa mba misy base kely hita maika venao fa olona mpampianatra ianao mihitsy ara nanoratra constitution mba tsongon'olombolo any de mba gaga ihany ianao hoe ohatry tsisy dikany daholo zany ny fanazava-kevitra neto mipahy lalàna rehetrarehetra teto le manjary mitsoraka anaty tsikafona le malagasy mpiray tanindrazana amitsika manaonao zavatra diso noho ny fiarovana olona ray sy manodidididina an'le olona lasa mandeha mamindra eo ambony tsilo sy vaky tavoangy ary lasa mitelona blomamay anatina situation délicate iada zao kosa aloha faniry a tena za tena miteny ny sesesy kosa de fa lazy fa tsy nampianatra anazy ohatran'io tena na itsy ny filazany sesesy tsy mampianatra olona tsy manara-dalàna ohatran'io zay ary tsy fantatra raha ohatra io rangaha io zany averina manao examen any mety tsy fantatra tsony hoe firy notiny ka marina mihitsy ny teniny faniry tsy ny asese zany tsy tokony mitombona tsony tsy maintsy soloana ianareo tsy maintsy soloana ianareo iatrehana ny fifidianana marina madio mangarahara andraisan'ny rehetra anjara ary azo ekena ny vokany satria ninona mbola tsy manomboka ny fifidianana telo farafakeliny ny fantikan-dalàna goavambe nataonareo telo farafakeliny voalohany indrindrany na enanareo folo andro ny ny mandahany folohan'ny repoblika nantany anareo seni de naikenareo tokony 19 izy vo ametra-pialana kosa zay nge ny ara-dalàna ho any anay fa zay tsy marana zany zay tsy nieritseritra mihitsy hoe tokony hiala alohan'ny fotoana izy na de naniry ary zay mba ilatsaka le mangamasaka de loha-pitoerana teo tena zay tsy naniry an'zany fa zay tena hoe aleo ny ara-dalàna no atao ny ara-dalàna 19 izy ny tokony mametra-pialana 19 ny fifidianana raisinareo aloha le lalàna rehefa voarainge le lalàna voatondro le daty mpifidianana eo am'izay rehefa mandeha am'izay ny anina rehetrarehetra hoe hita tonga ny anina hoe satria no izao antony zao de tsy afaka ataotsika izy de afaka ahemotra le izy zay no azo atao fa ny manena ny mandahany folohan'ny repoblika zany tsy zoanareo zany fa ny fanemorana ny fifidianana amy fotoana folo andro na roapolo andro aorinan'iny zany azonareo atao tsara zany ary zany tsy midika mihitsiny zany hoe tsy fanarahan-dalàna ao anatin'ny lalàna zany satria mazava amy lalàna faharoa nandisy koa ianareo fananinareo moa zany fanadisony nareo le hoe io le fanomezana fahefana ny gouvernement io nefa de tokony fahefana raisy ny asese zany tena fahadisoana goavambe zany ka ahoana ny fomba hanekena anareo an'zany ny fahatelo ny dossier tonga eo anatrehanareo de lazainareo fa de raisinareo fotsiny de rehefa feno de oke tena sao de diso asarinareo marina fitsarana de mitsara tena za tena ary tena fitsarana farantampony nareo tsy tokony hanaonao zavatra fahatany ohatr' zany fa aleo tena aleo tena za de miteny any vahoaka hoe tsy ara-dalàna zao zavatra am'seo zao aza mieritreritra an'zao ara-dalàna nareo tsisy an'zany tsy azo ivalozany zany raha my fahamarinana ny fanapaha-kevitra andraisiny de tsy azo ivalozana fa rehefa hita kosa fa tsy mety tsy tsisy an'zany tsy manaky an'zany tsika tsy manaky an'zany tsika rehefa tsy ara-dalàna de tsy ara-dalàna tenenina hoe tsy ara-dalàna faniry na izanynaty zany de ozy tsika hoe tsika koa zany mba mieritreritra mba ho an'ireo candidat na candidaty tsy voaray ny antota taratasina zany hoe nisy 20 de 13 no nraisina nisy moa zany no nisitona ny firotsahako fidiana tsika de efa nanazava teto amin'ny fandarina teto iada efa maraparina manko tsika fa mamarina an'le adevitra fotsiny de zao efa nresaka tsika teto an'ty fandarana ty hoe ny mariky ny fanehoan'ny olona ny fitiava-tanindrazany de mifandraisany anjara ihany ko amin'ny fifidianana satria mba te hitondra ny anjara blikiny izy ho an'ny firenena
na misy volany aminy na tsisy volany aminy fa mety manana foto-kevitra izy, mety namolavola programa izy, ary mba mety manana fomba fahitany koa izy miaraka amin'ny ekipany hoe ty na ireto ny fomba hitantanana iny firenena zany. Ty tsika tongavana am'za de zao azotsika antoka zany fa misy antota taratasy zay nanahirana andreo candidat tsy voaray ireo zany mikarakara azy. Ny Nandriamatomonja Rondefo izy de hoe 50 millions d'ariary ny am fantatro lalàna ary efa nazavaintsika teto fa io ny lalàna io marina fa tsy ty 200 millions d'ariary ty de io ny narotsana. Ny sasandray de hoe mbola misy tsy feny eo am'le lafiny antoko politika zay tokony hanolotra na mety mbola niandro fotoana ahafahana manlotsaka an'le vola 200 millions d'ariary fa feny ny azo ny atota taratasiny. Misy lafin-javatra samy hafa zany fa tsy nitolereny ny ACC zany, tsy nandeferan'ny ACC fa zao nandeferan'ny ACC le olona tsy mizaka ny zotim-pirenena malagasy zay ny lalàna mihitsy no miresaka izy any tokony andeferana zany. Le tena olona tsy mahafen'ny fepetra mihitsiny satria ny lalàna miresaka tsy azo foana sa ireto aton-javatra reto. Raha problema na moyen izy any fisika azo payeny zany. Raha mbola tsy fahafenony ny anaran'ny antoko politika zany kanefa efa misy taratasy mirotsaka any amin'ny intérieur momba le antoko politika azo leferiny zany. Raha misy engagement ataon'le olona azo leferiny zany. Tsy fotana mafaty zany re ACC. Fa le tsy manana. Azo ampitoviana daholo izy ho amin'ny fifandaminana anaty. Misy tolérable zany, misy tolérance zany. Fa maninona ato? Zay nge mahatonga ny olona. Le tsy manana mihitsy. Tena mena ozy izy ny olona hoe ity tsy maintsy mbola lalàna amin'ny manafoana an'ity. Nefa le izy tsy mifoana an'le lalàna ary. Fa tonga de nandeha tsotro zao fotsiny hoe candidat rano. Eo anatrehan'le hafa mba te hitondra ny heviny, eo anatrehan'ny hafa mba mety kosa. Vohitsana noho ny taratasy ray na roa na noho ny antobola ohatra tsy mifanaraka an'le napetraka, iny mbola adevitra be 200 millions d'ariary iny. Zany koa mbola editsika zany ata. Ka izy fanirina efa alatsao io fa tsy mety io. Nazavainy mihitsy fa teo amin'ny stratégie ny azy io. Hitarika stratégie zany no hitarika stratégie mihitsy ny stratégie ny io izy efa voaresaka roa volana mialoha io ny fandraisan'ny gouvernement. Lay ACC mihitsy nge no baikony satria zavatra nodiniany tany an-trano ny roa volana mialoha no nasainy ny tanterahany lay ACC de ny fametrahana an'le gouvernement hitondra ny tany sy ny fanjakana. Zany nge le te zavatra teneny eo tsy zavatra niafina teo fa zavatra nazava. Ka za miantso ny anamarana an'le fotoana miantso mitodika anareo antoko politika ahako. Zay antoko politika tsy niditra tao anaty mpanohitra sy ny anina za moa tsy teny hoe nareo mpanao grand écart zany. Mijoro am'zay am'zao fa alo mijoro tonga tiany fotoana tokony hijoroan'ny rehetrarehetra. Na nanana candidat nareo na tsy manana na manohana candidat nareo na tsy manohana na inona foto-kevitra reo na fédéraliste nareo na inona fotoana zao hijoroan'ny rehetrarehetra anoherana kosany ny tsy ara-drariny eto amin'ny fitondrana fa aleo kosa tsy ho ampitondraina olona sady tsy lany tamin'ny fifidianana ny tsy lany amin'ny fifanarahany rehetrarehetra no mitondrany tany sy ny fanjakana okateo kosa. Io efa tsy manana légitimité maintenmer efa tsy mila azy tsony ka dia miantso ako zay moa andraikitry ny député zay mifantatra efa mba mikomikomakory zareo mba ampijoro ny tena maha-député azy ary de makasitraka mifaniako de zay hoe nareo mpanao politika rehetrarehetra ny antoko politika rehetrarehetra mbola tsy mijoroa andaotsika hiarahanoana ary ny rehetrarehetra aloha de mirona amin'ny hoe aleo ny FFKM apetraka hanana an'lay atao hoe valeur juridique sy force exécutoire mba hanana an'zany ny FFKM am'izay fanapaha-kevitra rehetra raisiny eo. Ny amo de zay ihany mba hanana ny FFKM an'zany no hijoroana mba afahany mandamy manontany sy ny fanjakana satria ireo eritreretretsika voreo no anisan'ny mba autorité morale mbola fiable aloha hatramin'izao eto amin'ny tany sy ny fanjakana de andao ho apetraka am'izay toerana tena misy azy zay mba afahany zao firenena zao milamina tsisy ady tsy esan'ireo basy-mbahoaka ambadiky ny sasan'ireo dia manao veloma mahafinaritra ny mpiaino sy ny mpanaraka rehetrarehetra manaraka misy fa zay moa eto tsy maintsy mandefitra rova misy havana avany amin'ny faritany satria lavitra loatra ary nareo tonga eto de tsy maintsy alefa izy aloha zay aloha fa azagaga mihitsy nareo rova misy an'izay fa tsy maintsy alefatsika avany amin'ny faritany reny tena tsy maintsy alefatsika foana na tsy hiteny ary tsika omena toerana ary zareo anao ny fampahafantarana ny anjarany rehetrarehetra de veloma tompoko.
de makahery sy mino zany fa amty farany herinandro ty tsika rehetra zany de mba anao farany herinandro mahafinaritra eo am-pikaroana zay mety mahasoa ny firenetsika izy ty moa zany araky ny tenin'ny ada teo hoe miforona misy karaza-tarika miforona zany hoe taorianany koralina votovorona koralina katso a de nitsangana zany nitarika stratezy zay mety hidona amin'ny poto rehefa manomboka midona amin'ny poto milomano anaty tsikafona anatin'izao raharaha zao de hitantsika eo indray ny toyan'izy fa miezaka manaraka tsara ny vaovao sy ny zava-misy eto amin'ny firenentsika satria miazakazaka be ny raharaha-pirenena am'izao fotoana zao a de mba olo-pirenena mijoro mandray andraikitra ny ho an'ny taranaka amarana anazy ty hira ny Madagasikara zay anisany nafinaritra atsika tia mitsangana ry tanora zay zany tena manakoako satria hirany tolony ty de mba hahatonga atsika ho velom-panantenana mandrakariva ny amin'ny hoe hikaroka ny very tena ao anatin'ny vanim-potoana mitady ny very tsika zao very ny fiandrianam-pirenena very ny fahafahan'ny Madagasikara very ny fahaleovan-tenam-pirenena very la identité mahamalagasy atsika satria tena voatsindrim-bazaha tsika mba iny a de zany ao anatin'ny vanim-potoana mitady ny very zany a manaova ny fiomanana rehetra ara-tsaina mba hamerenana ny fiandrianam-pirenentsika ny fahaleovan-tena ny fahafahan'ny Madagasikara ho antsika sy ny taranaka zany makasetraka atsika rehetra tompo lasy tompo avy See you.